Izay afaka ataonao androany ny amin'ny fisaoranao sahady ny amin'ny zavatra afaka ataony rariva. Amen. Dia manasanao hitsangana raha sitraka andao tsika hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Hivavaka tsika satria izay no antom-pisitsika tsiraray avy voalohany. Hivavaka tsika satria ny olona anankiray tsy velona raha ohatra ka tsy misy fifandraisana. Ny olona anankiray dia ohatran'ny zombie sanatriany izany raha ohatra ka velona ihany nefa tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Mety afaka mamindra ny tongony fa tsy misy fiainana ao anatiny. Dia amin'ity fotoanandroany ity andehantsika ampiasa izay nomen'Andriamanitra antsika tsiraray avy ahafahantsika mifanakaiky aminy. Inona izany? Dia ny vava ahafahana miteny misaotra an'Andriamanitra. Asanaty mivavaka ao androany dia andaontsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fahatsarany sy ny fitiavany, ny amin'ny famindram-pony, ny amin'izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Alleluia. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindram-ponao amin'ny fiainana tsiraray avy. Jesosy move mendrika izahay, tsy Jesosy fa androany misaotra anao fotsiny izahay satria be dia be mihitsy ny zavatra efa natobaka ao teo amin'ny fiainana tsiraray avy. Tsy hoe mety ny fiainanay dia nomenao izahay ilay izy, tsy hoe karama Jesosy Kristy fa fitiavana. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny ray aman-dreninay, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny vady aman-janaka, ny amin'ny ray tapo, ny amin'ny mpiara-miasa, ny amin'ny mpiara-mianatra, ny amin'ny mpiara-monina, ny amin'ny mpiara-manompo, ny amin'ny ray aman-dreninay ra-panahy, ny amin'ny olona rehetra izay manodidina anay mifanena taminay Andriamanitra. Jesosy misaotra anao izahay fa matoa izany mbola misy Jesosy Kristy dia mbola misy hevitra tsy takatry ny sainay fa tianao hatongavana amin'ny fiainana tsiraray avy Andriamanitra. Tianao izay ho volavolaina mandrakariva araka ny teninao. Tompo, tombonandro anankiray indray ty ahafahanay mianatra mihoatra, mahalala mihoatra ary mahatratra ilay sitraponao Andriamanitra izay tianao atao eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Misaotra Jesosy fa raha omenao fotoana tahaka an'izao izahay dia mbola avy aminao ihany koa na ny teny izay aleoko ny vavanay ary Jesosy, fa na dia te hiteny be ary izahay indraindray. Rehefa tsy ianao no mamela ny vavanay hiteny dia mety mona ihany izahay. Rehefa tsy ianao no mamela ny sofinay andre dia mety ho marenina ihany izahay. Rehefa tsy ianao no mikasika anay Andriamanitra dia tsy possible aminay ny hiova Andriamanitra. Fa androany Jesosy omenao fotoana izahay na ny eto mivantana na ny any ambadika any izay manaraka Andriamanitra. Aoka tena handray izahay Jesosy Kristy, tsy misy na kely ary avelanay ho latsaka Jesosy fa tena ho raisinay daholo ny zavatra rehetra. Ary ianao efa nilaza fa ianao mihitsy Andriamanitra no mampiteny sy mampietsika ny tsiraray avy dia ampiteneno izahay Jesosy androany. Asandratray mivavaka Jesosy ho anao fisaorana, fiderana, fankalazana ny anaranao Andriamanitra. Asandrato mivavaka ao sitrakao ho an'i Jesosy rery ihany. Asandrato ny momba an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, meo voninahitra izy hankasitrao ny fitondrany, fahaizany mitondra, ny fahaizany hatramin'izay mety tsy takatry ny sainao ilay izy fa zao asandrato fotsiny isaora izy amin'ny zavatra rehetra satria matoa ianao ohatran'izao dia Jesosy rery ihany. Jesosy ianao no antony, tsy misy antony ankoatranao Jesosy. Mamindrafo amiko Jesosy ao anatin'ny zavatra rehetra Andriamanitra dia aoko tahaka ny Davida izahay sa mahavita ary tena vonina foana dia nambara fiderana sy ankalaza ny anaranao. Ninona mety zavatra misy Andriamanitra amin'ny anaranao mpanjaka, amin'ny anaranao mpanjaka, ny anaranao Andriamanitra, ny anaranao Andriamanitra ilay masina, ilay tsy miova, ilay mandrakizay. Mitenena indray Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny mpanomponao fa ilay masina bitsio ny tsiraray avy androany. Ny anaran'i Jesosy handray izahay Andriamanitra. Tompo, eto koa dia manararoatra izay Andriamanitra mivavaka amin'ny firenenay. Ta io manokana ny firenenay Andriamanitra fa ny tena marina ny kristianina rehetra aoka tena hitodika aminao ary ala amin'ny ratsy fanaony. Jesosy eo tsisy antony tokony atonga ny tany avokatra be raha ohatra ka ny olona hihinana an'izany tsy manana fo anao akory Andriamanitra. Ny tena tompony Andriamanitra dia izao, ny zavatra tokony ataonay Andriamanitra dia izao, ny fiovan'ny fonay mba ho mendrika an'ilay tany izay efa nomenao ho fanomezana cadeau ho any tsiraray avy. Madagasikara tsy valim-bavaka ny tsiraray avy, tsisy nivavaka tany ataovy eto Madagasikara niteraka fa cadeau Andriamanitra. Ny atao hoe cadeau dia zavatra ivelany fangatahana tsy takatry ny saina, surprise any tsiraray avy. Ny atao hoe olona mendrika ny cadeau Andriamanitra dia olona mahay mikolokolo an'izany. Tompo fantatray fa anyarina any dia ho adininao izahay ny amin'ny responsabilité anay tamin'ny taninay Andriamanitra. Tsy te ho dify an'izany izay Jesosy fa androany dia mivavaka izahay ho an'ny kristianina rehetra tena hifo ny rehetrarehetra tsy hankanavaka Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy aoka tena hoe ny fony malagasy rehetra mihitsy no ho anao Andriamanitra. Tsy hoe ny tany Madagasikara fotsiny fa ny fony malagasy rehetra aloha rehefa anao ny fonay Andriamanitra
dia nytany sy zay rehetra eo aminy dia anao ihany koa Andriamanitra alasanay amin'ny anaranao Jesosy. Ampianaro zahay akasitraka amin'ny fotoana rehetra raikalaza anao naizanaiza misy ana tsirary avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Da tsika hitehaka ao an Jesosy dia sokafantsika amin'ny bokintsika raha sitraka ao amin'ny salamo fa 7:10. Salamo fa 7:10. Salamo fa 7:10. Salamo fa 7:10. Davida nanoratra azy ity izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mikitama nataon'i Davida tamin'ny nandosirany any Saoly tao anaty zohy na hoe hymne amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindrafo amiko Andriamanitra ao, mamindrafo amiko fa ianao ny alofa amin'ny fanahiko. Eny ao amin'ny aliky ny elatrao ny alofako mandra-pahalasan'ny loza. Hitaraina amin'Andriamanitra avy indrindra aho dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy, aniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy. Raha amin'ny teny ratsy izay misafoka manintsika, eny Andriamanitra aniraka ny famindram-pony sy ny fahamarinany. Ny fanahiko dia eo amin'ny voan'ny liona, andro eo amin'ny masika aho dia eo amin'ny zanak'olombelona, lefina sy zanatsipika ny nifiny ary sabatra maranitra ny lelany. Misandratany ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitra, aoko ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra aho. Amen. Jesosy izany toepony David zany Jesosy, nao ka ho toepoko, toeponay rehetra. Na eo raha ny fanenjehana, na eo ny fanerena maro samihafa, dia tsy manakana ny tananay misandratra sy mamay voninahitra ny anaranao zany Andriamanitra. Arakaraky ny hanerenanay Andriamanitra, arakaraky ny siny ny zavatra mety mavesatra eo amin'ny fiainanay, no ivoahany atsara ny kalitaon'ny fideranany any am-pony tsiraray avy. Jesosy eo fantatray fa ilay teny hoe miara-miasa ny zavatra rehetra asoa izay ty ianao, tsy hoe zavatra mety mahafinaritra foana zany Jesosy, fa ao anatin'ny zavatra mety mavesatra ao anatin'ny fo, mety zavatra atrihana, dia afaka miara-miasa io asoanay rehefa mitodika makany aminao izahay. Lasa mahatanteraka ho azy zay ilay fanatim-piderana rehefa teren'ny zava-misy nefa mbola misafidy ny hideranao foana Andriamanitra. Dia androany Jesosy mianatra foana izahay, mianatra foana izahay Jesosy, ny amin'ny fitondranao, ny amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Rehefa misaina ny hatsaranao, fatokiana hoe sanandro, fantatro fa tsy hoe mendrika aho, ny andray fitiavana toy izao, mankasitraka ny famindram-pona sy ny fahasoavana, sino ny nafozanao ny ainao, ka tonga ho ira sy deranao. Misaotra, 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 lehibe, lehibe ny fitiavanao. Misaotra, misaotra Jesosy, misaotra, misaotra, misaotra nao, misaotra nao, misaotra indrindra, misaotra Jesosy, iza moa
ianao. Siako kaminao, niranao no nanovay toy izao, nanao lalany hoe ho anatrehanao, tsy afaka nanatrikanao na ny ira ho anao, na ny ira ho anao, niny antonanao teo Kalvary, zany no antony iterako anao. Misaotra lehibe fitiavanao, misaotra Losarantsika ny tanantsika dia teny fotsiny ianao hoe misaotra Jesosy, Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny famindramponao, Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao, Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao, am'izay rehetra efa nataonao, ny am'izay mbola ho ataonao, ny am'izay rehetra efa nosoratanao anay tsiraray avy Jesosy, ny am'izay zavatra tsy maintsy atrehanay Jesosy, misaotra ny amin'ny fiainanay Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fahatsaranao Jesosy. Ankehitriny Jesosy dia miondrika izahay tahaka ny Davida tao anatin'ny lavabato tamin'izany fotoana izany, nafiry nisan'ny hery manohitra dia nomenao toerana ahafahany mitokana ionany aminao Andriamanitra. Jesosy rehefa terena izahay dia tahaka ny manome endrika izany hoe lasa eo amin'ny foana izahay, eo amin'ny toerana foany Andriamanitra, ny toerana anankiray izay ahafahanay miaona aminao Jesosy. Indraindray ny zavatra rehetra rehefa variana izahay dia manosika anay eo anatrehanao, mba ahafahanay mitodika makany aminao Andriamanitra, ahafahanay tsy manadino an'ilay fanekena ny fanaovana taminao. Ankehitriny Jesosy, aoka ny masonay hitodika makany aminao amin'ny fotoana rehetra, fa raha misy ny afaka omem-boninahitra dia ianao rery ihany. Ianao ilay tompony hery, ny malemy dia ampaherezinao Andriamanitra, tsy maninona ny zavatra misy, tsy maninona ny zavatra hatrehana, fa rehefa ao aminao zay Andriamanitra. Ary tsy maninona koa Jesosy na mbola tsy mandray an'ilay hery izahay ao anatin'ny faneriterena, fa kosa Andriamanitra ho maiky izahay handray anao Andriamanitra, tsy ho maiky ny ho tafavoaka, fa ho maiky ny iray aminao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, ianao no mendrika ny fiderana, ianao no isaoranay amin'ny fotoana rehetra, ary ianao no membonahitra. Anao ny saotra eram-po ho anao, riray masino satria nomena ho anay Jesosy
sy zanakao. Toerantsika manao zany dia averintsika ho anao. Hoanao misaotra nera, hoanao riray masino satria nomenao anay Jesosy sy zanakao. Nininieri hoany malemy sinyarena hoany mahantra faniany ninona fo ni hoanao fao amin'ny fahaegna ho aminao hoany malemy sinyarena hoany mahantra faniany heniniany no nafuno aisoanao eniao aminao mininieni hoany malemy sinyarena hoany mahantra faniany Jesosy ny amin'ny nanoloranao ny hainao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana izay atosakao eo amin'ny fiainana tsiraray avy Andriamanitra. Tsy hoe efa mahazaka an'izany ny fonao vao nanomenao, fonay vao nanomenao Jesosy, fa atao anatin'ny fotoana ilanay mianatra an'izany fitiavana izany dia indranao tonga Andriamanitra nanome. Sarotra aminao nipetraka amin'izao ka tsy hanome nefa ianao tia Andriamanitra. Nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho very zahay sy izay rehetra mino anao Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy misaotra anao zahay fa ianao no mampahiranay ao anatin'ny ady, ianao no mampahiranay ao anatin'ny fiainanay Andriamanitra. Eo amin'ny asa fanompoana izay ataonay Andriamanitra dia ianao no antony, ianao le hery, ianao le antony mandrisika na motivation anay tsiraray avy. Ianao Jesosy aoka tsy hiova zavatra hafa eny am-pandehanana zany Andriamanitra, fa tena hoe tafatoetra ianao mandrakariva mibanjina anao zahay tsiraray avy, satria ianao Andriamanitra no afaka mamatsiry any tsiraray avy. Asaiko ianao hivavaka ary sitraka ao dia tsika hivavaka ao amin'ny toetra ny fotsika tena mpitodika amin'Andriamanitra, mpibanjina an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tsisy tombony zavatra hafa ny masontsika fa ho sotomin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izy foana no miambonahitra satria ao aminao Jesosy no tena fiainana, ary ianao mihitsy no tena fiainana. Ianao no antony Andriamanitra, tsisy antony hafa akoatranao Jesosy fa ianao ihany, ianao hatrany, ianao rery Jesosy, ianao ny tompony zavatra rehetra. Anao zahay Jesosy, anao ny fiainanay Jesosy, anao ny mombanay Jesosy. Fa
mininy ery ho anay malemy sy ny arena ho anay mahantra fa ny any nona fo ny ho anao fa hoa mininy ery ho any malemy sy ny arena ho any mahantra fa ny ainy nona fo ny ho anao raha nafoiny ainy Jesosy, raha nafoiny ainy Jesosy dia ny ainy no nasolony ny ainao. Misy zavatra tian'Andriamanitra iova ao anatintsika tsiraray avy, le aina, le âme, ao ny toerany na impo volonté, ny finiavana rehetra, ny safidy. Matoa Jesosy nafoy dia misy zavatra tiany soloana ao anatintsika tsiraray avy. Amen. Dia tsika tena aneo an'Andriamanitra marina. Ny fisiko raha tena kristianina marina dia tsy no hitan'ny olona mamaiky anahy, fa mialohan'ny nampianaran'i Jesosy ny zavatra tokony tononona ao amin'ny vavaka nampianaran'ny Tompo dia nampianary ny toerana ahafahana mifandray amin'Andriamanitra, tsy ao anatin'ny fivoriana fa ao anatin'ny fitokanana. Ilaintsika tsiraray avy tena mitokana, satria Andriamanitra dia manana teny personnel ho anao, ary any ambavan'Andriamanitra ny fanalahidy no amin'ny fiainantsika tsiraray avy, tsy any ambavan'ny olona tena afaka ampiasain'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy misy antony matotany amin'ny testamenta taloha tsy ampy anazy tsony hoe mpisorona be anankiray miona aminazy, fa ny tian'Andriamanitra dia zao tsika rehetra ny samy mifanerasera eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Amen. Satria Andriamanitra koa mba tia hitiny any an-dandrany any amin'ny epistile dia misy azay teny izay milaza mihitsy hoe mba tia hitodika koa ny any an-danitra ny tia hita ny fahaizan'Andriamanitra mitondra ny fiangonana. Misy zavatra mbola tsy hitany any an-danitra fa tianany any an-danitra ho hita. Tiako tenena hoe le vahoaka any an-danitra fa tsy Andriamanitra io, amin'ny alalan'ny fampiasan'Andriamanitra anao manokana. Zay no mahazava-dehibe fananantsika firaisana amin'Andriamanitra tsy tapaka amin'ny fotoana rehetra tsy tsiraray avy. Ny tena kristiana dia maneho an'Andriamanitra amin'ny toetrany. Raha ohatra ka amin'ny fotoana anankiray za mitory teny na mizara tenin'Andriamanitra, nefa misy fotoana ataoko hoe manana 420 ora omen'Andriamanitra ana, fa ny 2 minitra amin'izay tsy hanehoako an'Andriamanitra, dia mety ny 2 minitra iny ny ampiverina ny olona maro. Zany hoe mila mitandro tenitsika kristianina indraindray, satria indraindray ny teny alohan'ny vavantsika tsy mifanitsy amin'ny zavatra ataontsika. Zay mahatonga Jesosy nilaza ao Matteo 7:20, nanafatra tamin'ny mpianatra mihitsy izy. Ny fariseo sy ny mpanora dalàna ozy izy dia zao: eno izay ataony, eno izay lazainy, fa zay ataony aza verina, aza atao. Mila mitandrina tsika tsiraray avy mba ho tonga le afo tena izy, araka ny Levitikos 10 izay milaza an'izany: ny zanak'i Arona nitondra afo tsy izy teo amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fisainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, réaction tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona anankiray rehefa nateraka dia mila ateraka koa ny toetrany. Mila manaiky tsika tsiraray avy amboarin'Andriamanitra. Toantsika hivavaka amin'izao fotoana izao, raha sitraka ao, aza miandro zoma manaraka, aza miandro sabotsy, aza miandro sekoly, aza miandro fotoana hafa, ataovy tahaka amin'ny fotoana hafa, fotoana manokana ity izay décisif eo amin'ny fiainanao, ahafahanao tena manaiky an'izany fanaovan'Andriamanitra marina zany, izay nahalavanao taloha, aza manaiky mihitsy hiverina le izy androany tsy rapitso. Amen. Ataontsika hivavaka Jesosy. Marina Jesosy, ianao ary manaiky izay Jesosy ny fitondranao, manaiky izay Jesosy ny amin'ny fampianaranao, tena mifona Jesosy, sa manokana Jesosy eto anatrehana, eto amin'izao fotoana izao Andriamanitra, eo anatrihanao Andriamanitra, mifona aminao ny amin'ny toetrako,
Ndraindray tsy maneho anao Andriamanitra. Sao sanatria Jesosy mampihemitra olona ny toetrako Andriamanitra. Mety mazoto amin'ny tory kanefa tsy maneho anao akory. Fa androany Jesosy aoka homona ny vavako. Aoka tsy hanao asa fanompona intsony Andriamanitra. Raha ohatra ka hoe tsy havita akory hitandry tena, Jesosy amboary Andriamanitra. Sotra tombo fa mamindra fo tokoa ianao. Fa tsy hoe fa mety izay dia atsonao anao asa fanompona. Fa ao anatin'ny asa fanompona koa kay Jesosy ny toerana namboaranao ny tsirairay avy. Ndraindray tsy takatray Jesosy. Ndraindray izay mieritreritra fa rehefa nateraka indray izay dia efa vita ny zavatra rehetra. Fa rehefa tena mandinika kay izay Jesosy dia ny zazaka rehefa ateraka dia manomboka eo ny tena fiainana. Dia androany koa Andriamanitra manaiky izay Andriamanitra mboary izay. Raha misy fihetsika mety mampalahelo anao Andriamanitra, nataonay mifona Jesosy, mifona ho an'ny rehetra koa Jesosy amin'izao fotoana izao. Mamelana Jesosy, mamelana ny comportementanay, mamelana ny fiteninay. Mafana fo izahay fa ndraindray tsy mafana amin'ny teninao. Mifona Jesosy. Raha nampandeha ny nofoko mihoatra noho ny fitarianao, mifona Jesosy. Raha misy fotoana mety nanao zavatra anankiray nieritreretiko ho mety kanefa tsy araka ny direktivanao, lasa manafoana n'ilay Romanina 8:14 amin'ny fiainanay izahay indraindray rehefa mitondra tena ivela amin'ny fitarianao Andriamanitra. Jesosy tsy tonga izahay aneo ny maha izahay anay, fa tonga izahay aneo ny maha ianao anao. Tonga izahay Jesosy hanambaranao, tonga izahay Jesosy ho amboarinao. Ave mameno tanterakay faetianao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy anao, hitondray ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao, fanay masino mamiko indrindrianao. Avy mameno, avy mameno tanteraka fahitanao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy anao, hitondray ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao, fanay masino, fanay masino mamiko indrindrianao. Avy mameno tanteraka, mameno tanteraka fahitanao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy anao, yeah.
mamiko indrindrana fanay masino mamiko indrindrana fanay masino iriko indrindranao iriko indrindranao fanay masino iriko indrindranao iriko indrindranao iriko indrindranao tsy tafandrimandry aho satria milanao ny fiainana ety Jesosy ofeno ianao Jesosy ofeno ianao fiainana Jesosy ofeno ianao Jesosy Jesosy ofeno ianao ny mombanay ny mombanay rehetrarehetra Jesosy ako fenonao Andriamanitra otsika naiky androany mitahaka ny tavoangy vida indray eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tavoangy vida fa tsy tavoangy vinda ny anaran'i Jesosy olona feno fifariana tian'Andriamanitra fenona ny fanahany ny androany sokafo fotsiny aminao sokafo fonao androany teneno tompo feno ia tiako ianao nitondra ny fiainako Andriamanitra aoko ianao nitondra isidiny ray tahaka ny fisidiny voromahery Andriamanitra ahafahan'ny fijeriko hitovy amin'ny fijerinao Andriamanitra na ny rivotra fo ako ary Andriamanitra dia izay tianao hoe ho amiko ihany Andriamanitra ny anaranao Jesosy ampanidino aho aoko tahaka ny voromahery Andriamanitra tsy mikoropaka rehefa mahita andro ratsy fa ao anatin'izany zavatra izany vao mahay mampisidina anay ambony dia ambony Andriamanitra Jesosy matoky feno Andriamanitra fa tsy misy mandeha kisendrasendra zany ny fiainanay fa misy kajinao Andriamanitra ary ny tena mahafinaritra Jesosy dia zao tsy voatery aseho anao anay ny tianao atongavana fa ampianarinao zay atoky amin'ny fotoana rehetra Jesosy ary tsy hozongozona zay miandry anao Jehovah dia mandroso elatrano iakarako zay miandry andro tsika rehetra eraka hira zany androany Jehovah dia mandroso elatrano iakarako makany aminao
zahay ho any aminao Jesosy. Asa anaty vavakanao dia teny mihitsy tompo ento amin'ny fanatrehanao mandrakariva Jesosy. Aoka tsy toerana Andriamanitra, tsy hoe eto amin'ity toerana ity ihany no ahafahako miaraka aminao, fa ny fiainako mihitsy Andriamanitra, ako ny fiainana mpanatrehana, ako ny fiainana fenanao Andriamanitra, fiainana milomano miaraka aminao Jesosy. Ahitako anao mandrakariva, tsy hitodiako amin'ny zavatra ny tany, fa hipanjinako anao amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Aoka ilay fijerinao Andriamanitra, no fijeriko Andriamanitra, izay fiteninao Andriamanitra no fiteniko. Alleluia. Jehovah dia mandroso elatra no karako toy ny voromahery toy ny voromahery zay miandry anao Jehovah dia mandroso elatra no iakarako sokafy elatrao dia irao mafy mihitsy zay miananao stominao mihitsy zay hiala eto amin'izao tontolo zao ity Andriamanitra, ny fijerina sy ny fisainanay Andriamanitra mba hisidina avo izahay ka hanana fijery lavitra, tsy ho tako ny tendrombohitra, tsy ho tako ny zavatra hafa, fa tena hoe ahita izay hitanao Andriamanitra, izay tsapanao Andriamanitra ny tsapanay tsiraray avy Jesosy ho anao zahay ny fiainanay ny mombanay Jesosy atolotray aneo anao sanandro ho anao Jesosy. Alleluia. Ho anao Jesosy isanandro isanandro. Alleluia. Jesosy fenoy. Alleluia. Fenoy ao ny herinao, fenoy ao ny teninao, fenoy ao ny herinao, fenoy ao ny teninao, fenoy ao Jesosy fenoy ao ny teninao, fenoy ao ny herinao, kasio ao aneo anao. Atsika tiaka mafy be ho an'i Jesosy ho an'ny ten'Andriamanitra androany. Alleluia. Fenoy fenoy fenoy. Alleluia. Ndao tsika tia tarana mafy be ho an'Andriamanitra mifotsika manontolo ao fofainy amin'ny lanitra ny taninao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo.
Fatatsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra miteny amintsika isan'andro. Tsy mahafoy ianao ny mpanao anao ry ziona zanakavavy. Indro mijoro amin'kery eo anatrehanao izy. Anambara feo fifaliana fa nirim-piombonana tanteraka amin'ny mpanao anao. Tiantsika Jesosy. Manana fisokafana manokana ho anao izy. Tsy mba tahaka ny fijerin'ny olona, ny fijerin'Andriamanitra anao. Halleluja. Fa amin'ity takarivo ity, tiako hisokatra ny fonao. Halleluja. Halleluja. Afofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Misaotra toy fa tonga eto aho. Menao hery any menao tanjaka. Mbola menao fafana afaka manana sofina mandre ny teninao. Misaotra fa tsy misy idirany amin'ny zavatra iainako, zavatra lalovako, ny fitondranao ny fiainako. Fiainao le mitahiry ny tsara indrindra ho aho. Ny famondram-po tokony hitarihanao aho Jesosy o. Misaotra Jesosy o. Halleluja. Misaotra Jesosy. Zany atsaranao ry tompo mpamonjy Haleluja, nitsangan'izy kukeo amina parizao rehetra Haleluja, nitsangan'izy. Tsika mbola iverina nambarany fahatsaran'Andriamanitra. Say
Tompo ampianay ianao androany, ampianay ianao rapitso, ampianay ianao mandrakizay. Mitenenena Tompo, aoka ny teny tena novany ao anatinay. Tsy teny mahafinaritra ny sofina Tompo, tsy teny mahate andre fotsiny, fa teny anova fiainana, anovany ao anatin'ny fanahana ilalina, ampijoro sy tahiry anay mandra-piavinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo any Tompo a. Mahazo ho toerana Tompo. Halleluja. Andao ne somary izara amintsika ny hasarobidiny zany atao hoe fitokiana amin'Andriamanitra tanteraka izany. Fitokiana amin'Andriamanitra tanteraka. Isika mitoky amin'Andriamanitra, isika tena an'Andriamanitra. Ohatran'izy zany zavatra zany a, ohatry ny ahoana ny fiantraikany zany amin'ny fiainan'ny olona anankiray sy ny fanoloran-tenany amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra. Ity zavatra ity zaraiko omaly tany be tafila izy fa androany ny tena amelabelatra kokoa, lalindalina kokoa mikasika an'izay hoe fitokitsika amin'Andriamanitra tanteraka izay. Fantatrareo ny ministeran' Jesosy dia ministerana restauration na koa famerenana amin'ny laoniny. Matoa nisy faharavana dia nisy fisitahana tamin'Andriamanitra tao. Averiko kely fa tao edeny sika raha niombona tamin'Andriamanitra dia feno ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona. Tsy misy fahatsapana fahabangana. Fa vao nanomboka tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, vao tafiditra ny programa fahatsapana fa nisy fahabangana teo amin'ny fiainany. Ny fahamarinana dia ity, tsy hoe ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao, tsy hoe ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao, no hoe nisy zavatra tsy nety tampoka, fa ny fahatsapana ao anatinao mihitsy ny nanova ny zavatra rehetra. Ohatry ny hoe renao fa misy zavatra tsy nety tampoka zany, ohatry ny hoe misy fahabangana tampoka zany. Ndaso zavaiko kely. Ny tanjaka ihany Adama sy Eva tao edena. Fa tsy narefa hitanjana izy rehefa nanarona azy ny voninahitr'Andriamanitra. Satria niombona tamin'Andriamanitra izy. Fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy dia nanomboka nanam-pahatsapana izy hoe misy zavatra tsy ampy eo amin'ny tenany. Matsapa-teny izy hoe mitanjaka fa mitady akanjo. Hitanareo, ny faneho-pahatsapana fahabangana dia vokatry ny fahotana le izy. Misy voa ao anatin'ny olona mahatonga ny olona atsapa fahabangana. Nefa ianao milaza fa manana fiombonana amin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy normal lao. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia
Probleman'ny olona tsy hoe tsy ampy izay ilainy, fa ny tsy fisian'Andriamanitra dia ilay fahabangana tsy azony zavatra rehetra ananana fenona. Dia ozy izy Jesosy, tonga ozy izy anananareo fiainana be dia be amin'izay. Tonga amerina amin'ny laoniny ny fiombonana misy eo amin'ny olona sy Andriamanitra. Dia efa ny fanahy ny Andriamanitra ho ao anatintsika, ary ny fanahy masina ilay fahafenona raha sanatria bangy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy azo ninninna ananana eto ambonin'ity tany ity fenona mandrakizay. Zay no mahatonga an' Jesosy ny laza. Izy aminareo izy no angatahany zanany azan-drano ka nome azy menarana. Zavatry ny tany zany. Izy aminareo ny angatahany zanany mofo, zavatry ny tany zany, ka nome azy vato. Fa ianareo na dia ratsy azy, fony ianareo mbola tsy nateraka indray, dia mahay manome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Ho an'iza ozy izy? Ho an'ny zanakareo. Maika ava fa ny rainareo izay ny an-danitra tsy hanome ny fanahany ho an'izay mangataka aminy. Zanao fipetraka izy. Ny fahabangana mofo, ny fahabangana hazan-drano dia maneho ireo zavatra rehetra ilain'ny olona eto ambonin'ny tany amin'ny maha olombelona azy. Mety fahasalamana, mety fanasitranana, mety trano, mety vola, mety tsy fantatra hoe inona daholo ilay zavatra ilaina. Fa noharin'i Jesosy, nampitahin'i Jesosy amin'ny endrika mofo sy hazan-drano zany. Fotsiny Jesosy eto ny mahamaiky tsy any amin'ilay zavatra angatahany zanakareo ka tianareo omena azy, fa ny fahafenon'izay zavatra rehetra ilaina dia misy ifandraisany amin'ny fanekenareo ny hanome lanja ny fanomezako, dia tsy inona fa ny fanahy masina. Ny olana teo amin'ny olona tsy hoe edenany tsy nananany, fa ny fanahy masina ny ala taminy. Noho izany rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona ka tena miombona amin'Andriamanitra marina, dia zao ny fahafenona amin'ny zavatra rehetra ilaina dia tanteraka amin'ny alalan'ny fananantsika antoka fa eo amin'ny fiainantsika ny fanahin'Andriamanitra. Ary manana ny fanahin'Andriamanitra tsika, te hitarika Jesosy ny fanomezana sarobidy indrindra atao faniriana ananana mihoatra noho ny zavatra mampitotototo antsika amin'ny zavatra ilaintsika rehetra eto ambonin'ny tany. Satria rehefa ao anatinao ny fanahy masina dia mora ho anao ny sitraka ny fahatsarana rehetra. Amen. Matoa misy famerenana amin'ny laoniny dia misy faharavana teo aloha. Noho izany ny antom-pisian'ny famerenana amin'ny laoniny dia io faharavana mitranga eo amin'ny fiainantsika io. Ny antom-pisian'ny mazava aizina. Alleluia. Tsy afaka hisongadina ny mazava raha tsy misy aizina. Noho izany aza variana mitomany ao anaty aizina. Mitondra fahazavana dia resy ny aizina. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Andriamanitra dia manana programa tsara lavitra sy be voninahitra ho antsika mandrakarivo. Ary izay programa tsara lavitra izay vokatry ny fahadisoantsika sy ny fihodinantsika taminy hatramin'ny voalohany na tonga ny Satana nahita hirika akasika ny fiainantsika. Ny fanoherana ataon'ny fahavalo araka ity ten'Andriamanitra ity izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Joela izay nivakiako tany dia tany Betafony namaky ny Joela toko faharoa io dia manambara fa ny fihodinan'ny olona sy ny fialan'ny olona tamin'Andriamanitra foana ny problème nanomboka hatrany amin'ny testamenta taloha io ka mandrakandroany. Testamenta mitoy io fihodinana io. Ary io ny olon'Andriamanitra. Isaky ny olona tsy tena mijoro an'Andriamanitra dia mahita hirika foana ny devoly amin'ny tena ny fiainany. Tsy Andriamanitra akory ny tompon'antoka mahatonga amin'ny fiainantsika indraindray tsy manderaka ny tokony ho izy, fa ny fihodinantsika amin'Andriamanitra ny mahatonga ny devoly mahita hirika melezana sy anakorontanina amin'ny fiainantsika. Fa za te hiteny aminao ninninona zavatra very rehetra teo amin'ny fiainanao tany amin'ny lasa
dia tsy ampitohinina amin'Andriamanitra ny amerina amin'ny laoniny mombanao ray manontolo. Tsy ho zavatra mampitomany ianao io sarotra loatra aminy. Tsy ho fangiry firiana lalovanao io ny atao hoe tapitrohatra mihoatra lavitra noho izay zavatra rehetra ny natreny sy ny aretany ary efa nyreseny teo amin'ny toeranao. Fa zavatra anankiray ny tena mampangetaeta an'Andriamanitra, fiverenana amin'ny tena izy amin'Andriamanitra. Betsaka niny te hiverina amin'Andriamanitra fa tsy tena tafaverina amin'Andriamanitra. Betsaka mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy tena miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Betsaka ny mahalala ny fahamarinan'Andriamanitra fa mampandefitra n'Andriamanitra. Mampandefitra n'Andriamanitra. Fa za tena manome toky ary mivoady atao anatrehanareo, te hilaza aminareo ty fahamarinana anankiray ty fa raha tena marina ny fijoroanao sy ny fiverenanao amin'Andriamanitra, tsy manao kitotoa ianao amin'ny ara-panahy, tondro imolotra raha tsy fantohan'ny fifatohan'Andriamanitra zato isan-jato ianao, ary misy zavatra be dia be tsy voatery hoentinao amam-bavaka nefa arindra'Andriamanitra iara-miasa mahasoa satria tia azy ianao. Tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra. Zany hoe tia an'Andriamanitra zany tsy hoe aseho fotsiny amin'ny fanompona azy, fa aseho mihitsy ny amin'ny fijoroana ho azy. Fijoroantsika ho an'izy, ho an'Andriamanitra. Ny ankabeazan'ny olona variana mitotototo sy mihazakazaka mitady zay zavatra ilainy, ary io zavatra ilainy io ilainy nofony. Variana ny olona makany amin'ny tontolo, mitady voninahitra, mitady arena, mitady fitahiana, ary io fitahiana io dia vola. Netretany hoe fitahim-be. Ary ny zavatra ataon'ilay olona dia tena manao izay fomba rehetra izy ampisongadina azy, zay angano marim-panehoam-pamantarana ety ivelany, mety hampionina ny sainy fa eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Ary matetika hoentina hanamarina tena ny fisehoany zavatra ivelany sy ny fitobahany zany, nefa ny toe-po tena hita fa lavitra n'Andriamanitra. Za te hiteny amintsika fa raiki-po tena diso izany. Raha mijerytsika amin'ity teny fanambarana amin'ny bokin'ny Joela toko faharoa ity, Joela toko faharoa dia vakio manomboka amin'ny 1 ka hatrany amin'ny 7:20 any hanetrany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra, mihaino ny feon'i Jehovah ianareo ry taranaky, ozy izy hoe mihaino ny feon'i Jehovah ianareo. Zao lazain'i Jehovah, inona moa no tsy marina hitan'ny razanareo tamiko no dia nanalavitra 5 io, sady nanaraka ny zavapoana ka dia tonga zavapoana koa izy. Na tonga azo zavapoana nanaraka zavapoana izy. Ary izy tsy nanao hoe ay Jehovah zay nitondra antsika niakatra avy tany, adinotra reo nitondrako azy niala avy tany amin'ny tany Egipta sady nitarika antsika tany anefitra. Dia ilay tany foana sady be lavaka, 9 io, tany karakaina sady aloko ny fahafatesana, tany zay tsy mba nalehan'ny olona akory no nanonenan'ny olona. Ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany nahavokatra mba hinanareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy. Kanjo no nitafiditra ianareo dia nilotoinareo ny taniko sady nivetavetainareo ny lovako. Hitanareo, miala amin'Andriamanitra ny olona. Rehefa miala amin'Andriamanitra ny olona dia zao tadidio ary ty zavatra tena mipetraka. Ny olona miala amin'Andriamanitra ny fony no ampahoriany zavatra ilainy. Rehefa ianao manana toe-po tena matsiaro tena mijaly ianao ny amin'ny zavatra ilainao eo amin'ny fiainana, dia tsy mbola zay no mari-pamantarana fa tsy mbola tanteraka zato isan-jato ny communion ny fiombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Inona ny antony? Na hiazakazaka mafy ary tsika hitady zay zavatra rehetra ilaitsika, na manana an Jesosy azy tsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana, kanefa manalavitra n'Andriamanitra ny fotsika. Dia zao ny zavatra mitranga. Baiboly dia milaza fa zay miaino sy makato ihany no hinana ny vokatsoany ty tany ty. Mamita tenitsika raha sanatria ka hanony ataontsika nefa manantena ny tanan'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainantsika. Le izy tsisy resaka hoe masiky pastera na entitra loatra ny zavatra zarainy, fa fahamarinana zany. Mamita tenitsika ozy izy ny Baiboly, mila mianatra tsika manaiky an'Andriamanitra, makatoa an'Andriamanitra, dia ozy izy ny ten'Andriamanitra, inana vokatsoany tany ianao. Misy vokatsoa eto amin'ity tany ity, afenin'Andriamanitra raha tsy omen'Andriamanitra raha tsy ho an'ny olona zay manaiky azy sy makatoa azy. Tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra. Hitanareo?
Ny safidy tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia manomboka ianao mampiasa ny fonao anaiky sy ankatoan'Andriamanitra, fa tsy sasatra ianao ho ampitotoa ny fikatsahana ny vokatsoan'ny tany fotsiny. Efa nomen'Andriamanitra ny formule manaiky sy mankatoa mihinana vokatsoan'ny tany. Raha vao tsy ampy fanekena, tsy ampy fankatoavana, tsy mihinana vokatsoan'ny tany ny dikany. Raha mandasy miotona ozy izy toy ny eo ambany eo dia ho lanin'ny sabatra. Ny fahalemem-panahy toe-panaraka an'Andriamanitra. Hozy Jesosy sambatra amin'ny malemy fanahy fa izy no andova ny tany. Lova ny olona miaina ao anaty fahalemem-panahy ity tany ity. Noho izany aza variana mifantoka amin'ny zavatry ny tany, fa mifikira amin'ny zava-panahy mba hahatonga ny zavatry ny tany anaiky ianao. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Mitsoka sy mandositra ny olona tsy mankatoa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Na mety eo azy izy misy fotoana dia tsy ho voatahiry eo izy amin'ny fotoana anankiray raha tsy miverina ianao sy mifikitra amin'Andriamanitra tsara. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza amin'ny Salamy 7:4. Ataovy tsy hoe miravoravo amin'ny Jehovah ny dikan'ilay izy ny tena heviteny fototra. Amin'io tsy hoe miravoravo amin'ny Jehovah dia hoe fainy fandriny fonao, fa ataovy ho firavoravona faratapony ao anatinao Jehovah dia omeny anao zay ireny ny fonao. Hitanareo ny problème, ny fanindriny fonao zao eto ambonin'ny tany mazava ho azy. Mety maniry ianao mba hanambady, mba omen'Andriamanitra ianao vady sahaza tena mety aminao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zao ny problème, miazakazaka ianao. Lasa ianao miazakazaka maninona? Mitady vady. Rehefa lasa ianao miazakazaka mitady vady, na lehilahy ianao na vehivavy, dia ny dikan'izay ianao zay mahapetipety ivelany fotsiny ianao mba hisarika ny sain'ny olona hikoatsy ilanao na hitady ianao. Mety ho latsaka mifakam-panahy hitanjatanjaka, aneoneo fa bebe sandry, aneoneo fa ohatran'ny hoe mivelabelatra, mba hisy hitazana anao. Tsy zay le izy. Zany mahatonga tovolahy sy tovavy tratrana fahadisompana tena nara-pitiavana. Ny antony dia tsotra, variana maneho ny tenany fa tsy nanome fahafahana mba haneho an'Andriamanitra eo amin'ny tenany. Rehefa maneho an'Andriamanitra ny olona dia mateo ity. Noho izany isan'ny olona tadiavina fa tsy isan'ny olona mpitady. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra zay mbola tsy hitany masona andrenesy ny sofina niditra tao am-ponizana izy nefa ny manan'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Raha manaiky ianao ampiasa ny fonao tena ity an'Andriamanitra, any amin'Andriamanitra ianao ny tena manovany ao anatinao hifanaraka amin'ny sitrapony, tsy possible ho diso anjary zany ianao. Alleluia! Zany mahatonga ny olona tena hoe ataony mafy be, tsy tena miombona amin'Andriamanitra izy, tsy miray amin'i Jesosy izy, tsy miverina amin'Andriamanitra izy, fa variana mitady asa izy, mampahory ny tenany izy mba ahazahoany zay ilainy. Dia zao ny zavatra mitranga, ampahoriany stage koa satria nahoana? Lasa antony ampihemotra anao zay zavatra ilainao ka tsy mampiray anao amin'Andriamanitra. Tsy misy fahamarinana ho anao rehefa raha ohatra ka tsy vitanao ny mahakasika ny fon'Andriamanitra mba hahatonga azy hitodika hijery anao. Tehiteny amintsika ary havana fa ty tapataona faharoa ty ozy izy ny boky ny Habakoka, ahatsiaro ny asany Andriamanitra. Ary rehefa Andriamanitra ahatsiaro ny asany dia te hita fo Andriamanitra vonona efa niomana nanomboka hatramin'ny tapataona voalohany mba ahafahan'Andriamanitra miditra ao anaty hetsika indray tanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainan'izay olona izay. Ty tadidio, rehefa tena ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao tsy misy maharombaka zany mandrakizay. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Andriamanitra dia mampanaiky ny zavatra rehetra ho an'izay manaiky azy. Ny voary rehetra dia manaiky zay manaiky an'Andriamanitra, ary ataon'Andriamanitra makatoa zay mpakatoa an'Andriamanitra. Mba fantatrareo nanomboka Adama very an'izay dia nijery indray Andriamanitra nijereny Noa. Vao hitany Noa nanana fo anazy, naveriny tamin'ny Noa zay very tamin'ny Adama. Lasa nekemy biby indray Noa, apiditra biby tsororoa hatramin'ny vitsika tsororoa ao anaty sambo fiarany. Alleluia! Satria nakatoa an'Andriamanitra Noa.
dikan'izay rehefa hitan'Andriamanitra fa pakato azy ny sainao isan'ny olo-maro Noa dia zao tsy anjara Noa ny miasa saina ny biby tsororo hiditra ao anaty samby fiarany fa ny zavatra rehetra dia natao anaikina bibidia na liona na tigra ninninona miara-miasa soa ho an'ny olona zay tena manana fo tia sy manaiky an'Andriamanitra. Noho izany matetika mahatonga amin'ny fototototsika very fotoantsika any amin'ny zavatra hafa any amin'izay zavatra tsy tena nandrasan'Andriamanitra tamintsika dia satria tsy mba nanam-potoantsika nandiny tena nampamerina marina ny ao anatitsika ho an'Andriamanitra. Zava-ponana ny fahatongavantsika hiany tenin'Andriamanitra azy raha tsy ny eloavan'ny toe-po vonona tena anaiky zavatra lazain'Andriamanitra amintsika tsy mahare amen ho an'Andriamanitra. Zany hoe mahatonga ny tompo milaza raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony. Maninona hoe hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra amela ny elony ary hasitrana ny taniny. Ny fanasitranana ny tany tonga ny tany amokatra, ny fanasitranana ny tany tonga n'le prospérité eto amin'ity tany ity dia tsy vokatry ny fahaizan'ny olona mampiasa saina siketrika, piasa zezika, ny fomba ampanao ety ivelany mba hampandrosan'le firenena, akasika an'le tany ositranina sy ny sisa. Akatoky ny fahaleovan-tena sy ny faharoa-benipolo taona tokoa tsika ankalazana an'izany eto Madagasikara. Fa ny fiverenan'ny olon'Andriamanitra marina aminy. Betsaka ny olona manao excuse fotsiny ao anatin'ny vavaka fa sao dia rehefa maty ka very ihany fa andao atao sanjila fa mba hivavaka ihany. Zany hoe na ny vavaka sy ny fanoloran-tenanao ara mbola tsy tena conviction lalina ao anatiny, tsy fandraisan-dahatra lalina ao anatinao. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahantsika hiaina ao anaty fifantohana amin'ny fahatahorantsika an'Andriamanitra raha tsy fantatsika hoe iza moa izy. Halleluja. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona dia zao, rehefa tena miverina marina amin'Andriamanitra dia zao Andriamanitra nilaza fa izy no hasitrana ny fiainany. Halleluja. Betsaka na ny ambanivohitra aza terena mizezika ny tany amokatra fa mbola vongan'ovy kely ohatran'iny ihany no mivoaka avy any. Misy tanàna anankiray fa naseho mihitsy ny sary hoe miverina tamin'Andriamanitra io tany io fa ohatran'izany ny angezan'ny karoty ray fotsiny dia efa 3 kilôma vita amin'ny fianakaviana rehetra ao an-trano. Karoty ray satria nahoana voataly tany rehefa miverina amin'Andriamanitra ny fon'ny olona. Halleluja. Zao no tiako ho fantatrao, rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao ka ao anatintsika marina Jesosy mahazo aina dia fananian'Andriamanitra mihitsy ny naneo hoe tany an-tranomby izy niteraka. Tranomby ny eny tranomby ny fofona ny tainomby ary le eo ahatra teo ambony vilona ahatra kely natorian'i Jesosy. Nefa ny zavatra nahavariana fa rehefa tao an-tranomby Jesosy tsy tany amin'ny hôtely 5 étoiles natongavany anjely volamena ny poignet le mahafinaritra hitany maso be reny fa tany amin'le toerana faran'izay tsy zarizary tsy mety marikoriko nefa tonga ny anjely ny laza fa voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra fiadaniny aty ambony tany ho an'ny olona izay akasitrahany mpamonjy niteraka ho anareo anio eto Betlehema tanàna ny Jodia. Mpiandrondry nahita tonga teo amin'ny mpiandrondry inona ny zavatra niseho tsy teo daholo ireo fahatsarana rehetra tamin'izany satria tsy toerana ny sakana fa ny fisian'i Jesosy eo amin'ilay toerana. Aza faritana amin'ny toerana le izy mety miteny io zany hoe mahantra amin'ny fomba ahoana moa ny afahan'i Jesosy tena tamany eo amin'ny fiainako tsy miankina amin'ny fisian-javatra eo amin'ny fiainanao zany na amin'ny fahantrahanao na iza toerana misy ianao ninona Jesosy Kristy tsy mifidy olona mpanan-karena hitoerana zany. Jereo mpianany 12 lahy ny mpianatra tena mividiny atao hoe apôstôly ane tsisy mpanan-karena nandray ary. Halleluja. Olona faran'izay tsotra no entiny mambavaka nandritry ny adiny 12 ny alina ray manontolo adiny raisaky ny mpianatra zay rehefa nitoriko teto tamin'ny heriny nefa rehefa tonga ry zareo nijerenao olona faran'izay tsotra daholo ry Petera mpanjono ny sasany Matio mpamory hetra eny amin'ny vahoaka eny daholo ry izy 12 lahy zany olona tsy dia tena hoe nahitana ny sokajy ny olona rehetrarehetra fa ny olona lehibe sy mpanapaka azy mpanjono mpanarato Petera no anarany
Halleluja. Inona na tonga ny tompo nifidy an zareo? Ozy izy Andriamanitra rehefa mifidy olona tsy mifidy ny olona araky ny hatsarany. Fa eo amin'ilay toerana matsinitsinina azy mihitsy Andriamanitra ny tonga mba hanova azy ho tonga zavatra rehefa manaiky olona io hanova amin'ny fiainany amin'ny fiverenana marina amin'Andriamanitra ka handray azy. Halleluja. Dia zavatra nahavariana dia zao, tao an-tranon'omby Jesosy niteraka nefa tonga maky. Tao an-tranon'omby le maky ny tonga nitondra ina tao le maky tondra volamena, menaka manitra, lafo vidy, miora. Zany hoe toerana misy an Jesosy zany a, dia na ny an-tranon'omby azy tonga ho azy ny volamena. Azanao petraka le izy. Inona ny tia Baiboly ho tenenina? Tsy ny zava-misy eo amin'ny fiainanao androany no amaritanao hoe ambininy ianao na manana ny zavatra rehetra ianao. Fa ny fisian'Andriamanitra ao anatinao ny zavatra rehetra ho anao. Satria rehefa tena miverina amin'Andriamanitra ianao ka mifankahita amin'Andriamanitra, dia hozy Jesosy ny zavatra kadô omeko anao voalohany ho ataoko ao anatinao ny fifaliako. Hozy izany teny zany no lazaiko aminareo mba hananana andraisanareo fifaliana avy amiko. Dia rehefa ao anatinareo ny fifaliako dia tanterahako ny fifalianareo. Zany hoe tsika zany a mila mampiditra mila misaintsika isan'andro sekre anankiray nyetsika tonga an'Andriamanitra anatanteraka izay zavatra rehetra mampifaly ahy eo amin'ny fiainako. Rehefa tonga isan'ny olona kandida na kandidaty ao hiaina sy ampiaina ary alala ny fifalian'Andriamanitra. Eo amin'ny toerana misy anao sy amin'ny fiainana misy anao mila tonga amin'ny fotoana anankiray ianao mieritreritra hoe inona zao mba mampifaly an'i Jesosy zao. Misy fifaliany. Ary ny fifaliany ara-panahy. Ny fifaliany ara-panahy zao dia zao, tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeharaka amin'ny fahamarinana ny zanako. Ianao mampandefitra ny tsirariny fa mijoro amin'ny fahamarinana. Faly Andriamanitra amin'izany. Ianao miaina vokatry ny fanahy, mampifaly an'Andriamanitra zany. Ianao mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty ady mafy be nefa tena maneho fofeny fisaona sy fankasitrahana azy na tsy takatry ny sainao azy ny zavatra lalovanao, mampifaly an'Andriamanitra zany. Dia hozy Andriamanitra, satria tafatoetra ny fifaliako dia tsy azo sakanana koa ny fifalianao. Halleluja. Mafantatrareo? Zao tontolo zao mitady olona mahatoky fa tsy mitady olona manam-pahalalana amin'izao andro farany zao. Mihainao tsara ve nareo sa tsy mihaino? Tsy ilaina akory ny fahalalana. Fa mbola lafitra noho ny fahalalana, ny fahatokiana ao anatin'ny fonao sy ny fijoroanao amin'ny fahamarinana. Tonga ho azy ny volamena. Tonga ho azy ny zavatra rehetra tao an-tranon'omby. Inona ilay karazany zavatra eto ambonin'ity tany ity toy ny endriky ny volamena sy famirapiratry ny tany. Iriny fonao ka mampahory anao loatra. Ny marina tsy tokony atao ampahory anao reo rehefa tsy fantohanao sy ametrahanao ny fonao eo am-panomponao an'Andriamanitra. Fa ninona zavatra rehetra ilainao dia efa ho ampon'Andriamanitra mialohan'ny fotoana nahaterahanao. Tsy hoe teraka ianao vao nitondram-bavaka mba hisy volamena. Fa ny volamena efa nisy talohan'ny nahaterahanao. Dikan'izay zavatra rehetra efa tomombana mialohan'ny fotoana natongavanao eto ambony tany. Fa ny connexion ifandraisanao amin'ny zavatra rehetra dia misy ifandraisana amin'ny fijoroanao sy ny fiverenanao amin'Andriamanitra marina. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Halleluja. Inona ilay izy? Fahasalamana, fanasitranana, fahavokarana. Rehefa manana an Jesosy ianao ka manaiky azy, makatoa azy, manomboka mampiaina ny teniny, dia manomboka mangetaeta azy ianao, tia mantatra azy bebe kokoa. Izay no mahafeniny ao anatinao. Zao ny zavatra misy ho avy eo magy, mpiandrondro mango ny fotsiny. Izay rehetra ilainao ataon'Andriamanitra tonga dia mifanitsy aminao, tonga ho azy fotsiny tsotro zao. Tsy nohenao loatra fa satria miverina amin'Andriamanitra ianao dia mahazo aina ao an-tranon'ny Andriamanitra ao anatinao Kristy, fanantenana amin'ny voninahitra. Tiako ianao hiverina amin'i Jesosy, mihavany ianao amin'Andriamanitra. Maro ny mihazakazaka mitady zavatra hafa fa malaina ny hiverina amin'Andriamanitra dia reraka foana ny fifarana. Dia apôstôly Paoly nilaza ao amin'ny Romana toko fahavalon'ny 2:30 vakio tsara. Jesosy ny fanomezana sarobidy sy ambony indrindra avy amin'ray hozy izy Paoly eo. Fa tsy zavatra rehetra tadiavintsika sy mampitototo antsika akory,
fa raha ny zanany lahatokana azy azy izy nomeny amonjy atsika tsy omeny miaraka amin'ny Jesosy mamaim-poana koa ve ny zavatra rehetra dia raiso ane raiso tsara Jesosy manana fihavanana amin'ny tompo fa tsy maintsy anaraka sy mety daholo ny zavatra rehetra rehefa avy eo tsy omeny ray mamaim-poana ho atsika kova ny zavatra rehetra ho amin'ny fahasoavany tsara amintsika mividy telefônina io e rehefa mividy telefônina ianao any amin'ny teloma ohatra efa misy puce teloma ao anatin'le izy miaraka amin'ny numéro efa vonona misy crédit aby ary meny ambony afahanao a mampiasa an'le tolotra amin'ny voalohany ao anatin'io boîte kely io telefônina no entinao sy lanjalanjainao efa misy chargeur ao misy écouteur ao misy zavatra rehetrarehetra ilaina misy karazana USB sy ny karazany noho izany rehefa azonao ny telefônina ka tonga aminao le boîte tsy mila mividy chargeur atsony ianao na miasa saina amin'izany efa vonona daholo ny zavatra rehetra dia ohatr'izay mihitsy le izy tsy natao hiasa saina ianao amin'io zavatra mampitototo anao io fa zay ny mahafetsy ny devoly tenao vidy varitra izy a akatombony amin'ny chargeur zay efa tokony ho anao ao anatin'le telefônina dia zaray esorony tao le izy dia le telefônina nomeny dia mbola tsy ampendety koa fa zao mividiny tsy ampividiny zavatra zay tokony efa ho anao ianao raha vao tsy mitandrina zay no mahatonga ny satana mitady zay fomba rehetra anaovana takalo asainy manoty ianao mba anambazany ianao amin'inona amin'le fahasalamanao vidiny le fahasalamanao minota dia anao tsy tonga saina mihitsy hoe ohatra mahazo tombony amin'ny tsy marina ianao nefa mirehare fotsiny hoe efa ohatrany hoe tompony zavatra rehetra non tsy voatery ho zay le izy meno atsara venareo miverena ianao amin'Andriamanitra teneno akaikinao mety aminao hoe miverina amin'ny Jesosy tsara mihitsy a aza miasa saina amin'ny zavatra tsy tokony hiasana saina hoe ajao fa masina izy a mandehana amin'ny sitrapony tsara mijoroa vavolombelon'ny teny fahamarinana fa ho hitanao hoe a fanaraka ho azy ny zavatra rehetra io vady io tsy tadiavina fomen'Andriamanitra zanaka vola voyage arena fiadanana fifaliana ny ambony rehetra manaraka ho azy rehefa ao Jesosy alleloia alleloia sa tsy alleloia ho an'ny olona zay tena mazoto anaraka ny tompo tsara dia ataovy aleloia tsara moa e amen Andriamanitra tena miteny mihitsy hoe nareo izy na dia ratsy aiza mahay manome zavatsoa ny zanakareo zavatsoa Andriamanitra fa tsy hanome tsy hoe zavatsoatsony lazaina tsy hanome ny fanahany ho an'izay mangataka aminy Luka 2:20 ny 9:10 ka hatramin'ny 7:10 baiboly dia milaza an'izany alleloia ngamba ny zavatra angatahanao mbola mety fahasalamana fanasitranana trano vola mofo zany daholo izy mofo sy azan-dany daholo zany fa eto Andriamanitra tia nitsy ny zavatra angatahanao oka tsy izany tsony no mampangeta hitanao fomeo lanja le zavatra sarobidy efa nomeko anao mihoatra lavitra noho ny zavatra angatahanao no efa nomeko fa matetika tsy niavinao ny lanja ny zavatra efa nomeko a zay no mahatonga anao hisahirana amin'ny zavatra efa nomeko a amin'ny alala ny fandraisanao an'ilay fanomezana ngeza be indrindra avy amiko dia tsy izy io fa za ihany Andriamanitra ny fanamasiny te ilaza izy hoe raha ny mihoatra azy efa nomeko anao dia zay io ve salany te hanome toky atsika Andriamanitra hoe ny anao mofo ny angatana efa ny boulangerie mihitsy nefa natsangako anao mare tiaka ho an'Andriamanitra alleloia dia zay mahatonga an'le olona mitomany mofo nefa Andriamanitra efa nanome azy boulangerie zany hoe le fanamboarana mofo mihitsiny jereo tsara fa Andriamanitra izy mamorona dia izy nanome ny olona fanapahana rehefa niodina ny olona dia nanome fahafahana amin'ny fahavalo andrava sy ambabo azy indray dia tonga indray Jesosy nividy atsika indray namonjy atsika mba hanomezany atsika n'le fanapahana sy fahefana ary tamin'ny fahatongavany dia namerina atsika amin'ny laoniny indray izy mba hananatsika fifandraisana sy finoana an'Andriamanitra rehefa niala tamin'Andriamanitra ny olona dia rava ny zavatra rehetra dia tonga Jesosy hamerina amin'ny laoniny indray ny zavatra efa rava teo aloha mananatsika antoka fa tsy zavatra eto amin'ity tanytika natao hampahory atsika rehefa feno Andriamanitra ao anatsika dia ho sisy ny ten'Andriamanitra lasa mahazo vana amin'ny valala ao anatin'ny fihodinanao dia tadio rehefa tena nandray an' Jesosy ianao ka mbola mihodina ihany tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy devoly tsony ny fahavalonao fa Andriamanitra mihitsy zany natonga ny Zomà Andriamanitra nandefa tafiotra fa tsy devoly iny tsy vitany hoe miala ny tafiotra amin'ny anara makapy andro zato fa vao mahay mafy ny tafiotra iny tafiotra nanakana ny Zomà iny tsy tafiotra avy amin'ny devoly
fatafiotra avy amin'Andriamanitra amerenana ny Jona ao amin'ny planiny. Rehefa miverina amin'Andriamanitra amin'izay ianao dia zao bakeo kosa izy ny maramilako valala amin'ny bokin'ny Joela 2:2 teneniko mafy izy ny valalana sy ny gijana tsy hinana ny vokatra reo tsony reny teneniko mafy. Dia ianao zany rehefa mivavaka rehefa tena miverina tamin'Andriamanitra dia mbola hitanao hoe misy zavatra efa nandroaka devoly ianao miala amin'nady fa tsy mety miala mihitsy fa tangizitra be mihitsy le problème tsy mety miala. Misy toetra tsy mety miala ao mahatonga le problème mahazo seza. Averiko indray ny toetra sy seza fiandrianan'ny fanahy anatin'ny olona dia toetra. Mahazo aina ny fanahy masina rehefa mahazo toerana amin'ny vokatry ny fanahy izy. Mahazo aina ny fanahy ratsy rehefa mahazo seza fiandrianana amin'ny toetra ratsy izy. Avinafo ohatra. Rehefa tena miverina amin'Andriamanitra ianao ka manaiky hoe za tena tsy hanao saritsary kristianina fa tena kristianina authentique. Le tena izy vita soni. Amen. Dia zao no nitomboka se amin'ny fanahy masina atao anatiko dia manana zao zo izao amin'izay aho. Iteny amin'i Jesosy ianao, Jesosy eo lany valala ny tokantranoko. Tsy mety milamina. Jesosy eo ny asako lany valala, ny asa ny tanako. Ny zavatra rehetra ataoko mitady lany valala mitomany ianao eo anatren'Andriamanitra. Fa atao vitan'Andriamanitra mihitsy ny fonao hoe tsy le zavatra lany valala ny nampalatsa dranomaso anao fa ianao tsy tena tafahorona tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria excuse fotsiny ny fivavahanao raha ohatra mbola hotohizanao ihany ny ataonao rehefa avy eo. Nefa ianao hitady fankasitrahana avy amin'Andriamanitra. Hitanareo mipetraka ilay izy. Ny zavatra tena tadiavin'Andriamanitra dia kristianina mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra aloha. Ao ve tsika? Rehefa tena marina fa tsy mivazivazy amin'Andriamanitra sika dia tonga Andriamanitra mamaly sy manonitra ary mamerina amin'ny lohany ny fiainantsika amin'izay zavatra rehetra. Tena fafinaretana eny mahitanao ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra. Fa tsy nataony ambany zavatra mihoatra noho ny zavatra rehetra amin'ny fiainam-panahinao. Maniry eo izy mambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Takizay nambinana n'inona ny fanahinao ihany koa. Nao antsika samy misaina sao lasa lavitra lela tamin'Andriamanitra. Miverena amin'i Jesosy ianao. Aza eritreretiny zany efa Zomà Fanontronana dia mbola zany ihany mesazy ny pasteur. Za kosa rangahy efa mba mandroso fa tsy miverin-dalana tsony tsy aloha lala mandiny tena tsara tena efa ao tsara ve tsika. Ozy izy Andriamanitra miverena amiko fa raha miverina amiko ianao dia ahoriko indray. Tahiko ny varinao ny menakao ny ranom-boaloboko ao ozy izy amin'ny Joela 2:2 io. Ny zavatra rehetra miala rehefa miala amin'Andriamanitra tsika. Ary ny zavatra rehetra miverina rehefa tena miverina amin'Andriamanitra tsika. Hiditra lalina amin'izay ao anatin'ny fotoana fotoana eo amin'ny fiafakadiny eo ny amin'ny tianako azy dia ho hitantsika amin'izay hoe tia le tian'Andriamanitra tongavana. Ahoana le atao hoe miverina amin'Andriamanitra. Inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ny olona rehefa tena miverina amin'Andriamanitra dia mahafoy ny lalan-dratsiny. Tsisy fanamarina tena tsony ao anatinao na kely azy. Tsisy fanamarina tena. Fa tonga dia misy fanekena ao anatinao amotsitra izay zavatra tokony hovitsorana ary amikitra amin'izay zavatra tokony fikirana avy amin'Andriamanitra. Ozy izy raha miverina amiko nareo dia zao ny zavatra hitranga. Zao zavatra ataoko aminareo. Ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny Joela 2:2. Fa na dia misasa sira azo azy ianao ka makalavenina betsaka na diovananao ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrenao ihany ho Jehovah. Io zany le falotona. Ahoana nanaovana hoe tsy nanao zay maloto, tsy nanao zay mahaloto ahy tsy nanaraka ireo bala heveriny alehanao tany amin'ilay loasa ary fantaro zay nataonao. Ry rame vavavy aingam-pandeha mivezivezy amin'ny alehany. Sy riboriky vavy dia tamana any anefitra. Zay manombolo ny rivotra noho ny fanondriny ary ny fahamahimaizany iza ny masaka anazy. Alleluia. Bokin'ny Jeremia. Alleluia. Bokin'ny Joela 2:2 ny 2:20. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Aza matahotra ry biby any an-tsaha fa miha-maitso ny kijana. Alleluia. Mamono ny hazo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Eo amin'izay le izy. Ary ianareo ry zanaka ziona miravoravo sy mifalia amin'ny Jehovah-Andriamanitra reo fa hanome anareo ny lohaorana onona izy dia handatsaka ranorana mivantravatra ho anareo eny lohaorana sy farahorana aloha.
inona ahoana ny fomba fisehon'Andriamanitra rehefa mamaly izy. Andriamanitra zany rehefa mamaly dia zao amin'ny fotoana iverenan'ny olona, ianao le miverina iny rehefa tena mety ny zavatra rehetra. Io lazaiko hoe tsy hoe le metimety amin'le fomba fisainantsika hoe mety amin'Andriamanitra le izy hoe mety le eritreretiny sainao hoe zay le mety amin'Andriamanitra, tsy le kajinao fa le fonao mihitsy tonga dia matsapa-pe zany ao anatinao any hoe raha zao Jesosy ny tonga mety ahako. Azanao petraka le izy. Zany hoe tena feno le fepetra takian'Andriamanitra atanteraka n'le firaisanao aminy. Tovatra tsara ny tanan'izay miaina. Dia inona ny zavatra mitranga? Ohatsy Andriamanitra eto hoe omeko anao izy izy lohaorana sy farahorana. Fa aizy io lohaorana io dia inona io farahorana lazain'Andriamanitra io? Teny Andriamanitra hoe aorian'ny fahamainana ka milatsaka ny orana dia tsy maintsy isy fahavokarana. Dia ahoana fisehon'ilay izy? Ho atambatr'Andriamanitra le zavatra tokony natao tamin'izany fenao ny odina amin'ny fotoana teny iverenanao dia zao tsy anankiray ihany ny amalian'Andriamanitra anao satria miverina ianao dia valiny le endrika le valipiti mendrika le fiverenanao, fa le zavatra tokony nataony tamin'izany atambatrany amin'ny fotoana odianao. Zay le lohaorana sy farahorana mitambatra. Zany hoe manondro Andriamanitra ny double portion. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra ny anjarandroa. Fa ahoana ny fisehoan'ilay izy? Fa naninona ilay izy ny ohatr'izay? Ao anaty Baiboly eo dia misy ny tantarana Elipa aminany amin'ny mpanjaka voalohany toko 2:20. Hitantsika tsara fa rehefa niodina nanompo amin'ny bala sampy ny Israely, Yahaba ny mpanjaka tamin'izany, Jezebela amin'ny vadiny. Dia zao ny zavatra nitranga. Nandritry ny 3 taona sy tapany ny antony ny orana maina. Ny fahamainana dia mazoto sy tamana mitoetra amin'ny fiainan'ny olona, tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Nanompo sampy zareo 3 taona sy tapany ny tsahatra, ny antony ny orana, maina ny tany. Ozy izy amin'izay eli tapitra le 3 taona sy tapany, niona tamin'ny aby izy. Aleo eo Karmela ozy dia tsy dolo mpaminaninao rehetrarehetra. Tonga mpaminany bala efa hoe 700 lahy. Samy mitety tena ny antsony Andriamanina teo, fa tsy namaly azy ny Andriamanina. Fanotronana nanaraka ny Eli, vao ny antso izy, aoka ozy izy ho hitan'ny Israely eto hoe iza no Andriamanitra. Fa raha Jehova no Andriamanitra dia aoka hilatsaka eo mifanatitra ozy izy ny afo, lasaka ny afo. Dia ozy izy 9:30 mpanjaka voalohany toko 2:20. Jereo tsara manaraka tsara tsika hoe zavatra tena tiany Jesosy atongavany eto androany. 9:30 ao amin'io mpanjaka voalohany toko 2:20. Izy no Andriamanitra, Jehova, izy no Andriamanitra, niverina tamin'Andriamanitra ny fony Israely. Mianao tsara ve nareo? Niverina tamin'Andriamanitra ny fony Israely. Ary rehefa miverina tamin'Andriamanitra ny fony Israely, vao nanompoka amin'izay Andriamanitra ny teny tamin'ny alalan'ny Elipa aminany hoe isasasasa amin'izay ny orana ary ho tanterako mihoatra no tamin'ny fotoana 3 taona sy tapany ny antonan'izany. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Hitanareo le izy 3 taona sy tapa maina ny totototo ny tety tena mba azo rano. Fa fiverenan'Andriamanitra ny teny hoe Jehova no Andriamanitra satria nisy lehilahin'Andriamanitra azon'Andriamanitra nampiasaina tany amin'ny testamenta taloha aneo ny fahasarym-piarin'Andriamanitra amin'ny olona. Vao nareny Israely ka nahafantatra fa teo ny fanamarin'Andriamanitra ny Elipa aminany, dia nanompoka mitodika amin'ny fon'ny olona ny teny hoe tsy bala no Andriamanitra fa nandritry ny 3 taona sy tapany nangeta eto zahay. Fa tonga ny fotoana hiverenanay amin'Andriamanitra. Ry malagasy eo, ry zanak'Andriamanitra isanao, miantso ny tena fiverenanao. Tsy izy fiatsaram-bela tsy amin'ny Andriamanitra mba hanaiky azy, fa izy no Andriamanitra. Tsy razana no Andriamanitra, tsy vody azo ny Andriamanitra, tsy eny amin'ny vato Andriamanitra, fefanidin'Andriamanitra monjy ianao. Rais Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, miverena amin'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa tena miverina ny Israely, ozy amin'izay Eli vita ny ady, tonga izy teo amin'ny tendrombohitra, nikohaka izy vavaka, nikohaka ipito, tsisy nininona nitranga. Rehefa tsy miverina amin'Andriamanitra ny fo dia tsy misy rano miraraka. Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ny fo, tsy mampaninina fa mety kely sy bitika ny fahitana,
fa le fo le etaeta-po tafakatra any amin'Andriamanitra no amaritra an'le provision. Halleluja. Inona ny zavatra anseho? Ny akoha kizy impito de ozy tamin'ny mpanompony ndanao jereo kely tsisy ninina ndana jereo fanondrony impito tamin'ny fampitony verina le mpanompo. Misy rahona fa ohatra ny tana felatanana kely tozy izy amin'izay ely angana teneno aba hiakatra amin'izay fa sota raika izy fa isasasasa be andaony atsika eritrehitra voainao evelany eo fa nrahoanao evelany eo amin'izao andro ririniny zao tsy eran'tana nefa ianao matoky tsy mitondra elo akory mivoaky ny trano satria tsisy orana fa ny Ely erany tany ohatrany felatanana ilany fotsiny fa ozy izy rehefa avy eo asaivo miakatra aba fa isasasasa be ny rano. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina tao anatin'ny fiakofany Ely nanome voninahitra n'Andriamanitra impito maneho ny endriky ny fahafelom-piankohofana manamarika fa an'Andriamanitra ny voninahitra. Rehefa miverina amin'Andriamanitra ny fon'ny vahoaka tena makalaza an'Andriamanitra tsy misy saritsary ivelany fa tena fandresen-dahatra ao anaty mitiava mafeo an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy atsika fitahany zany, tsy religion tadiavin'Andriamanitra fa conviction. Tena olona miova fo tanteraka ao an'Andriamanitra. Tsy fomba mpivavahana hoe rehefa mandia dia rehefa mifaly dia rehefa manandra-tanana dia rehefa mandohalika rehefa tenanana dia hoe tena mivavaka ny Israely. Ataoko teto Madagasikara amin'ny tena faran'izay be fiangonana indrindra fa faran'izay vetsolotra indrindra koa. Ka nilainety tsy lohalika mandohalika tsy vava miantso an'Andriamanitra amin'nyhira tsara tare. Tsy manditsika satria nahoana hoe mahafinaritra ny mozika. Fiovam-porangana ilain'Andriamanitra. Aza ilika amin'ny fihetsikehtsehany ivelany ny fiovam-po ao anaty andrasan'Andriamanitra. Endrasany azy endrasany ianao. Tonga amin'ny fotoana efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Aoka tsisy fome tsara velatsi eo anaty an'Andriamanitra. Mitady fiverenana marin'Andriamanitra. Ahoana fipetrany? Rahona kely ohatry ny tanan'ilo. Fa inona ny zavatra mitranga? Rahona kely ohatry ny tanan'ilo. Tehiteny Andriamanitra. Mety kely le rahona azo sous-estimena, azo ambanina, eo koa ve dia hitondra orana. Fa zao ny finoanao rehefa tafiombona amin'Andriamanitra dia mahita ny fetomboana kely isehoan'Andriamanitra. Kely le fisehoana fanehoana voalohany fa ao anatin'iny fahakelezan'iny no miafina le provision faran'izay ngeza ampisasasasany le ranorana. Tehiteny Andriamanitra ny fihevitra tsy fihevitrareo, lalako tsy lalanareo, ianareo vo fitakinita, fizaly miasa amintsita. Ayayayayaya. Ny finoanao rehefa lehibe na rahona kely ohatrin'iny azy. Halleluja. Felatanana tsara tare fa misy ranorana bobaka be. Halleluja. Halleluja. Rahona kely mitondra oram-batravatra. Rahona kely manana ny fahafenoan'izay rehetra ilaina. Noho izany tsy ny zavatra hita maso no amaritana ny fahalebiazany zavatra ataon'Andriamanitra, fa miafina ambadiky ny fahakelezana hitondran'Andriamanitra ny fahalebiazany ny hery ny setrasetra hanovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Hitanareo amin'izay Andriamanitra tia miafina ao anatin'ny fahakelezana manakijoro eo amin'ny sitrapony. Aza maivanina ny rahona kely fa hoy Eli tsy miankina amina kely io fa ny famatsiana miafina ao anatiny. Misy lehibe zay miafina ao ambadiky io fahakelezana io hanova zavatra eto amin'ny tanin'ny Israely. Halleluja. Ka rehefa Andriamanitra mamangy anao dia mety zavatra tsy heverinao na nantenainao na no hitany masonao fa le provision na famatsiana miafina ao anatiny tena enjana be. Nga andaony jeretsika ahoana mba afaka mame ohatra amin'ny testamenta vaovao ve ianao pasteur? Eny tompoko mofidimy sezan-dranotroa zany hoe zavatra kely. Fa rehefa teo Andriamanitra sy ny fanotronany nisy olona nakasitrahany teo atao hoe Jesosy Kristy navoky olona 5,000 ary mbola nisy ambiny 12 sibika. Davida
mpanompo kely 70 taona Goliath ancien combattant sady lava ranjanana ny tena zatra ady fa finosana kely ohatra ny Davida ny nampiasain'Andriamanitra amin'izay ny Israely vatavatra tao anatina tovolahy tsy ampy-taona ny herin'Andriamanitra nandavo vosotra tsy vosotra moa fa olona tsy voafora fa goavam-be. Halleluja. Ka le izy tsy miankina amin'ny zavatra hita fa le izy fo manaiky ampiapity ara-piombonana amin'Andriamanitra ka tsy mahazo anao sy ny misy eo amin'ny fiainanao akory ny tsy azo ioarana fa manaiky ve zasy anao tena hiverina amin'Andriamanitra marina. Ny orana amin'ny sasasasany misy foana menga avy amin'ny rahona kely angamo zany ihany vovoka ane natao tamin'ny fitarona nampahiratana maso jamby hatrany ambohaka vovoka nasina fitarona naositra tamin'ny masony le lehilahy jamba hatrany ambohaka ho Jesosy sasao mifarina Siloama dina ny zavatra nitranga nahiratra ny maso jamba miafina ao ambadiky zavatra tsy eritreretin'ny sainao mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra hamonjy anao ary le izy tsy lavitra fa ny visiona tsy misokatra mahatonga le izy takona solution anao io akaiky eo ihany fa miafina le izy rehefa lasa lavitra loatra ny sainao satria ianao indraindray rehefa miampiasa saina mandeha melohan'Andriamanitra ary matetika ny olona efa lasa lavitra voaverin'Andriamanitra angadintsika fa raha nitsotra ane nitondra ranom-boaloboka tena faran'izay natsiro mihoatra noho ny voaloboka ny tereny tao kana ny Galilia rehefa tao Jesosy ka rehefa tena ao Jesosy tsy zavatra tsy le tadiavinao ny mampahory anao fa Jesosy tsy ao mampirotoroto anao perena aminy. Fanao n'Andriamanitra no mitondra vahaolana goavana ao anatin'ny finosana tsy nampoizinao finosana tsy nandrasanao. Jesosy mpandrafitra teraka tao ohatran'ny nompo kanefa nitondra famonjena ho an'ny olombelona rehetra tsy tia ny olo-kojerena akory kanefa mpamonjo ny olona. Andriamanitra dia mitondra anao any amin'izay zavatra efa dify lasa ela koa. Inona ny zavatra efa lasa ela teo amin'ny fiainanao fa afaka hoentin'Andriamanitra ho eo amin'ny lalanao le izy rehefa miverina aminy ianao. Zay le antony mahatonga azy milaza fa ny fiafarany zavatra rehetra dia tsara no fanomborony ary amin'ny fotoana hiverenany honerany double portion le izy. Problema tamin'ny fotoana ny hodinanao mety jampy anao dia tsy nahita tsara ny fotoam-pamangin'Andriamanitra anao tamin'izany na reo teny rehetrarehetra izay afafeto azy ohatra ny lasa nofinofo manitsidina amin'ny fiainanao fotsiny lasa ohatra ny hoe zany koa ve dia ho possible satria tsy takatry ny sainy mpanota ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa rehefa misokatra mifonao tena miverina amin'Andriamanitra dia anandanja aminao na le teny fikasana tsy takatry ny sainao azy ataonao amin'ny amen tena mandresy lahatra anao satria nahoana velomin'Andriamanitra miafo ny fijoroana ao anatinao ny anjara voatendro anao mba tsy hifandiso amin'izay programa ilan'Andriamanitra anao le fefarany endrasanao azy miteny andro any ariva amin'ny anaran'i Jesosy miova ny zavatra rehetra. Halleluja. Teteny aminao fa tsy very le izy ary azoko mitoky fa mbola aompon'Andriamanitra tsara le izy mandrakandroany. Ianao mieritreritra hoe tsy efa dify tanteraka amin'izay tsisy ninona tsony azo atao. Jery ny namanao ianao dia mampitany fiainanao amin'ny hafa fotsiny nde le zavatra mba niriko ry eny tratrany ihany le zavatra nantenaiko mbola tsy tanteraka ihany fa mananina. Ohatra mahita anao zany ohatra mahita an'Andriamanitra zany ohatra mamanao tsy ndra taraiky alina ianao dia tsy reny nahatongavanao dia tsy hitanao ny toerana nahitana aiza ny sakafonao satria alina loatra ianao voanody dia zao nandeha natory ianao dia mieritreritra hoe andro fotsisy anina zany androany zavatra tsy nampoizinao efa nampirimy mama tsara le sakafo dia raha pitso maraina ho afanainy le izy rehefa mifo maraina ianao dia sady le sakafo maly ny atorony ambony latabatra mbola miampiny maraina zay mihitsy Andriamanitra zay tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Angambo ianao efa nisaina fa taraiky ny fiterahanao efa mety misainao efa lehibe fa tsy tokony hananjanaka intsony tany amin'ny 2005 tany hoany ny fiafarana ny tokony mba hoe taona ny trotroko zazakely zao 2022 impossible. Fa Andriamanitra rehefa amerina amin'ny laoniny miomana riana fa zay tokana nandrasanao nandritry ny taona
ho quadriplen'Andriamanitra ny taona voalohany, ny taona faharoa, ny taona fahatelo, ny taona fahaefatra depuis 2011 zany makaty atamban'ny ray mandeha kambany efatra. Andriamanitra possible ny zavatra rehetra. Ianao ndray sahirana hoe amin'ny fomba ahoana ny ampinononany reto. Halleluja. Ny fahafantarako an'Andriamanitra zany tsy hoe nahafoy ianao izy fa amin'ny fotoana iodinanao mbola miandry ampitiavana izy, fa rehefa tena miverina ianao ho atambany lezika zay te ahita ny fitambarany mialohan'ny fiafarana ny tito an'ity sokafy aingana amin'ny fonao aza sina condition miverena amin'Andriamanitra fa hiverina aminao izy, miverena tsara amin'Andriamanitra fa hanorona anao izy, ny antom-pisiny fanorenana ao anatin'ny faharavana, aza mitomany ao anaty faharavana, miverena ao anaty faharavana fa hanorona anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesus. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Mafantatrareo ozy izy Joba, misy zavatra fantatra ozy izy, mafy mahazo aho fa velona amin'ny mpanafitra. Ary zao mety tsy hitako izy androany fa izy no omega amin'ny fiainako. Nanolo tena ho an'i Jesosy noho izany tsy omega hafa mihitsy ny hitsenahany aparany raha izy no alfahako. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Dia ozy izy ijoro eo ambony vovoka ozy izy velona amin'ny mpanafitra. Joba toko 2:7 rehefa natsiaro an Joba amin'izay Andriamanitra ary nahatsapa Andriamanitra fa tena namela heloka ny rahalahiny izy zany hoe tsy very tao amin'ny Joba mihitsy ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Ozy izy Andriamanitra ary namerina ny fiadanan'ny Joba roa avoeny mihoatra nono teo aloha Andriamanitra. Fa hoana ay Andriamanitra zany ao anatin'ilay fahorian'ny Joba iny nefa mbola mijoro foana izy. Dia zao mangirifiry le lalovany ferezina hatramin'ny vatany aretina zao izy le fijorono an'Andriamanitra tao anaty ady dia nitahiry an'ilay anjara voatendriny tsy ho very fa tehirizina amin'ny fotoana ijorono ny dikan'izay le tonga le récompense tamin'ilay izy le hoe tena nanao zay zavatra nakasitan'Andriamanitra hafa ny cadeau fa le tao anatin'ilay fahoriana tsy mba mononmonona amin'ny fanehazonany an'Andriamanitra na ven'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra hoe le tamin'ny teanao le aniny tsy very akory fa nitehiriziko ihany a tiany anankiray a dia tiako le valiny tao anatin'ny fitonana tena tonga te double le izy. Double, oh my God is good. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra rehefa mamerina amin'ny laoniny dia tsy hoe le teo ihany no averiny fa doubleny le izy noho ny teo aloha satria loha orana aloha vao fara orana. Inona le rava? Miodina ianao tsy nataonao ny rasy, tsy nataonao akory ny tsara, mety ratsy ny nataonao fa tsy sakinao an'Andriamanitra zany rehefa teny hiverina ianao. Ny olona rehefa teny miverina dia resy babonao a Jesosy. Babo ny fitiavanao ao Tompo, babo tena babo ny atsaranao, anila kotrany mangidy namami na tsy kinatomany. Halleluja. Ozy Jesosy misy roa eny ho anao eo ampelantanako. Aza matahotra fa amin'ny fotoana isokatra ny tanako. Tamin'ireny nijerevako anao hoe hatraiza ny fijoroanao. Zao ny zavatra lasa rehetra azoko nerana ary tsy zavatra ihany fa za mantsy hoe alfa sy omega ozy izy, fiandohana sy fifarana, tsy mba nanomboka ary tsy farana. Noho izany tsy fotoana mihitsy no anakanatsy ianao zay tiako ny fiainanao. Ka zao no izy tsy le zavatra ihany no nerako avy roa eny fa le fotoana koa. Joela toko faharoa aza ela ry tomposoa tongava amin'ny anjarandroa za efa miandro toko. Joela toko faharoa 5:20. Ary onerako anareo ilay taona nohaniny valala dia nikoraka sy ny sopangariny kijeja izay miaramilako betsaka nalefako ho anareo. Amely anareo, nalefako amely anareo. Sy ny tena Andriamanitra eto hoe hanonona ny zavatra very ihany izy. Fa ozy izy eto hoe fotoana very koa dia onerako.
zany hoe le taona lasa zay nohaniny valala, zany hoe misy valala zany tsy ahatra nohaniny fotoana, tsy zavatry ny tany ozy izy nonerako fa fotoana bery fotoana ianao fa honerana le izy, le taona rava amin'ny fahavalo honerana le izy. Amen. Zany mahatonga ny tanjaka ao averina any amin'ny tanjaka ao fony ianao mbola voaroapolo taona, satria rehefa miverina tsara ianao dia tadidio tsara, tsy tara zany ianao rehefa tena miverina tsara. Fa Andriamanitra miasa tsy mahafantatra fotoana izy, ary amin'ny fotoana iverenany mbola eritreretiny hoe voamaly le izy, satria izy zany diso calendrier foana izy mandrakizay tsy avy any Zakaria efa tsy nanantena tsony eo ampisoroana iny tonga ho amizay Jaune, tonga Jaune ozy maintsy Zakaria efa rano be satria efa antitra be tamin'ny mbola roapolo taona zany no mifanena ary tompo impossible zany moana aloha ianao, satria nahoana zay tsy nafantatra an'izany impossible zany, tsy mohany aminay zany. Alleluia. Ianao mpisorona be io ko miteniteny foana, allo aloha ianao moana mandrapatonga ny Jaune. Mihaino ve nareo? Itsy ny tena le zavatra rava amin'ny fahavalo no nerako, fa le taona mihitsy le tsy vita amin'ny fahavalo no omeko, satria ny fahavalo manararoatra ara-potoana ary voafehy amin'ny fotoana, fa za tompon'ny fotoana afaka merina amin'ny laoniny zay fotoana lasa very rehetra. Noho izany amin'ny fotoana iverenanao tsy tary zany ianao. Tena javy amen, no javy ny menareo n'Andriamanitra zany. Amen. Alleluia. Fiverenanao tsara zany anova zavatra be dia be. No zany mifalianao anaty ady, aza mitanondrika ianao miatrika zavatsarotra, asio firavoravonao amponao, tsy renao akory zany rehefa tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Misy olona ve tena mangetaeta ny havana amin'ny Jesosy? Atsangano hoe ny tananao tena tsy hanao le fahazarana, fa tena hoe anokatra ny fo ao anaty, tena iombona amin'ny Jesosy. Vonona ve tsika androany e? Voatahiry ny fijoroan'i Joba, ny anjarany tamin'ny fotoana nakarary azy, satria nahoana vita ny teny tamin'ny vadiny, hoariko amin'ny vehivavy adala ozy izy, zany teninao zany. Za ve ozy izy ny andrasanao hiala amin'Andriamanitra? Teninao hainao raha tsy an'Andriamanitra amin'izay dia mijanona amin'izay, raha tiany ianao tsotrao. Zay manko tananao tsy zakan'le vadiny izy, le vadiny zany manara eo amin'ny nofo fotsiny le fisainana. Fa ozy izy Joba, za ve ny andrasanao hivadika amin'Andriamanitra? Na hiposaka avy eny andrefana raha masoandro ozy izy dia tsy miovy zao lehilahy zao, fa na hiantra manay koa aza toko foana, fa tsy andao ahy izy fa matoky hatramin'ny farany. Alleluia. Zany hoe misy zavatra fantatra velona ny mpanavitra ary izy joro any aparany. Noho izany raha mbola lalina lalovanao ohatr'izao tonga hiteny hoe tsy eo izy, tsy afaka maritana akory ny fahalembiazany zany. Raha namorona ny olona izy niainga tamin'ny vovoka, tena hijoro ambony vovoka izy hitsena any amin'ny fitsarako. Alleluia. Voatahiry le izy, tsy very tao anaty tafiotra le izy, fa mahatonga ny anjaranao very, satria ianao tsy mamikitra amin'Andriamanitra ao anaty tafiotra ohatran'ny Joba. Very le fifantona satria tsy tsara le fiombonana amin'Andriamanitra, fa ny olona miverina marina amin'Andriamanitra sy mijoro amin'ny sitrapony, tsy raha rakeny an-dalana zany ninona lalovany. Lasa mirahiry ianao mijery ninonindona hitranga Jesosy, na nilanitra umanga Jesosy, na umaloka mangina Jesosy, de ho feno fifaliana Jesosy. Ny fotoana dia andalo Jesosy, ka tsy hisy ampimalo Jesosy. Raha miorina ho ampoko Jesosy, ny fitiavanao enoko Jesosy. Alleluia. Ny ho avy antenako Jesosy, mbolo fifaliny saiko Jesosy, raha va Jesosy ny arivako azava Jesosy. Hitanareo ozy Joba ary mirapiratra lavitra noho ny tatao vonona ny andronao.
na dia sendra manjombona azy dia ho tonga tahaka amin'ny maraina. Sendrasendra io lalova teneno akaikinao sendrasendra io lalovanao io fa tsy eo zany ny efarahanao. Teneno mivavaha tsara amin'Andriamanitra, mijoroa tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aza manany ihany ny fahamarinan'Andriamanitra, matahoran'Andriamanitra. Rehefa miverina dia miverina tsara hoe, fa tsy mody miverina na te hiverina fotsiny. Androany ariva hoe androany ariva omeo le zavatra andrasan'Andriamanitra. Firarany tena vonina ny mianjana ao an'Andriamanitra androany. Raha tsika reto fotsiny ny hitan'Andriamanitra eto Madagasikara, za tsy miteny hoe tsisy any ivelany any, fa iriko ny rehetra iaina ao anatin'ilay izy. Tena hoe hijoro ho an'Andriamanitra marina. Miteny aminao hidin'Andriamanitra, hiasa Andriamanitra, hampahita fitiatsika Andriamanitra. Problema antsika ny ao amin'ny sainao efa zatra nalotolotra le saina, dia lasa nisy fampianarana hafa tafiditra koatra amin'ny Baiboly. Tsy tafavoaka ianao raha tsy fetsifetsy, raha tsy mahay manodina, raha tsy mpilalao tandrimo kely. Zany lesona voarainao. Fa teteny aminao i Abrahama saika ny mpanjakany Sodoma arena, fa niteny izy ndao ianao ilaza fa avy aminao izy nitahina mavita mandaha zavatry ny tany, ny olona feno Andriamanitra. Tsy ny zavatra rehetra tonga eo aminao no atao hoe gloria, fa misy ny tena ny manin'Andriamanitra ao anao, atao hoe halleluia, amen. Noho izany tiako ny fonao tena ho an'Andriamanitra marina. Fa raha mbola Jesosy no Andriamanitra ao, tsy ho raraka mandrakizay zany ianao, ary mahatoky izy hatramin'ny farany hijoro amin'ny zavatra nylazainy. Ary zay zavatra veretra teo amin'ny fiainanao, tsy anao akory nitomany hoe avereno Andriamanitra na sokafy, fa izy mahalala ny ataony rehefa miverina mitsangano amin'ny toerana misy ianao. Zao tsika hivavaka amin'Andriamanitra. Teneno Andriamanitra hoe miverina aminao Andriamanitra, miverina eo an-tongotra ao androany maraina, androany hariva. Tena mifoko manontolo. Ifonako aminao ireo karazany zavatra mbola mety nitoerako tao anatina fahavaribarianana, ireo karazany zavatra nanaovako tsinitsinina ny anaranao. Misy fotoana fahamarinana fantatro fa niniko nampandeferina satria mbola tianao ny tiako atao ihany. Androany Tompo, manantony hopototry ny azo fijaliana, tonga miaiky ny fahadisoako rehetra. Zao miteny amiko Andriamanitra, ianao mahafantatra fa misy fahazaranao zay na tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsiny. Mety 7 isanjato ny zavatra ataonao asan'Andriamanitra, fanompona, zavatra be dia be, efa mety hoe mampitsika an'Andriamanitra ihany. Fa io toetranao anankiray io tsy resinao mihitsy nandritra ny 70 taona nanompoana ho an'Andriamanitra mandraka androany. Angamba vavana loatra ianao, angamba miteny zavatra tsy voahevitra, manafotoana ny hafa ianao, maratra ianao dia tsy mety sitranina, tsy manaiky ianao no sitranin'Andriamanitra ny fonao, dia lasa mizara ratra foana ianao isaky misokatra amin'ny vavanao. Mingavy ianao mialahy ianao eo amin'ny nofo. Mba zay no mahatonga anao teny amiko ny Tompo, mbola tsy mety tena misitraka tsara ny fanasitranany. Tadio fa ny seza fiandrianan'ny fanady eo amin'ny toetra, amoraina ny valiny rehefa mety ny toe-ponao. Sokafony ao anatinao androany. Maizy ianao mamotsitra amin'ny famelan-keloka, aza tia mikondane ny hafa sy mihirahira amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny hafa. Raha ny rahalahinao sy ny sakaizanao misy favoazana, vitanao ery manafina azy satria tianao izy. Fa raha ny olona nivelany misy favoazana, irairainao satria tsy manana an'le fo ianao tadiavin'i Jesosy. Ndao tsika mba miondrika kely androany, mandinidy amanike ho tsarai ny tenin'Andriamanitra. Tsy olona no hitsaranao fa ny teny zay renao ihany. Dia mety ezy ho tsarai melohan'ny fotoana mba ho vainy, fa taraiky raha orinan'ny fotoana vo miandry fanovana. Raisao anatin'ny fonao ny fanahy famelan-keloka. Aza raha misy zavatra hitanao hoe tsy mety, aza ny fitsaranao ny teny eo any anina zany, tsara mihitsy zany eniny anina. Ianao aloha mitratran'Andriamanitra eto fa tsy anina. Mivavaha fotsiny eo raha misy zavatra hitanao hoe mbola misy tsy mety any ivelany dia mandolia satria tianao any an-danitra ny olona rehetra. Misy ao antsika tsy natao hitsarana hijery ny hafa, fa misy ao antsika andohalika ho an'ny hafa. Ny andry eo amin'ny eo mitotao masonao tsy afaka ao, vatakazo be hozy Jesosy eo amin'ny andronao,
nefa tsy hitanao akory fa ny hafa nitondronao tanana. Androany mangata amin'ny tompo aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Samitsika tena manana fohatra an' Jesosy, mora onena mpanota hafa mihitsy ny fomba fijeriny. Daontsika hivavaka ho an'ny kristianina rehetra, hivavaka ho anao aloha ianao anaty fandanian-tena. Mikoray minitra ianao hiteny amin'Andriamanitra, tompo ty toetrako ty tena fantatro fa tsy mety aminao. Esory eo amin'ny fiainako tompo. Tompo ty toetrako ty tompo. Hoentiko anatrehanao. Tia tompo mitondra ny tenako eto anatrehanao. Mety efa noentiko teo mangingina ihany zany. Fa hoentiko eto anatrehanao eto amin'reto vahoakanao reto. Miaraka eto Jesosy. Ty toetra anankiray ty. Ianao mahalala azy Andriamanitra. Androany mangataka ny tananao ahitsotra anaisitra an'izany toetrako izany. Indray Andriamanitra dia mitondra ny ankonako toy ny fananako indraindray. Nefa anao fona Andriamanitra, tena mifona Jesosy. Anao daholo izay rehetrarehetra. Tsy misy ny hoe zanako, tsy misy ny hoe vatiko, tsy misy ny hoe mpiara-manompo amiko. Anahy tsy misy ny hoe mpiara-mivavaka amiko hoe anahy, anao daholo izay rehetra. Fona tompo, fotoana posesiva be loatra. Magnataka famindrapo aminao. Diovy amin'ranao sy latsaka atao kalvaria fa reko zany feonao zany. Vavahinao amin'Andriamanitra. Teneno zay zavatra mbola tsapanao, pavesatra ao anatinao. Ao koa délivrenao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fotoana ianao tena hoe ampahorian'ny zavatra ilaina dia manadilo an'Andriamanitra miteniteny foana. Adinonao ny zavatra goavana nataon'Andriamanitra taminao. Fa le kely tsy nieritreretan'ny sainanao tokony hamarana an'Andriamanitra azy indray na tonga anao se révolté contre an'Andriamanitra. Satria tsy tanteraka tamin'izay nilanao azy ny zavatra rehetra. Fa adalany zany. Ifony eo anatrehan'Andriamanitra. Fisairana angena amin'ny tsara. Fo mora letika sy mamela heloko. Mangatafa melana amin'Andriamanitra ianao. Sitrano Andriamanitra lohandroany amin'ny toetra izay tsirairay avy. Misy mahery fa tonga izay mibebaka aminao. Fantatro fa mpamela heloko ianao. Ary enoko Andriamanitra. Fandanao sarobidy ao nafaka anay androany. Famonjota mahazatra ny tsirairay avy. Mety fitsangajangana zany Andriamanitra. Mety fanirindratry zany. Mety fisainana ampiasainy devoly motikotonao hitarika eny amin'ny lalana tsy tokony nefa ny teninao efa tena mampitsoro anay. Manomana anay ho amin'ny fampiakarana. Eto karazany zavatra be dia be zany monsieur passé. No fiainan'olona tsirairay avy amin'ilay fotoana tena efa tena andrandrainao mihitsy ianao zavatra eo amin'ny fiainan'ilay olona ianao eny ilay toetra fa miseho foana. Afaho zay Andriamanitra. Mino atombo fa miasa ianao androany. Mino fa voarainao zao fibebahany zao. Tena miovotra ny zaka io izay miala eto. Tehirizay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafy eo an'ny tompo. Aza miala fa mbola hivavaka ho anareo aorian'ny filazana sy ny fanatitra. Alleluia. Tain'Andriamanitra tsika rehetra. Ny programantsika amin'ity herinandro avy ity dia voalohany aloha misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ny fahatotosany somatsara ny rally de miracle tany Betafo Maly andao hitehaka mafy be voninahitr'Andriamanitra tsika. Misaotra an' Jesosy ny amin'ireo olona rehetra ny kasihan'Andriamanitra atao anatin'izany fotoana izany, ary misaotra azy ny amin'ny vokatra rehetra fa izy miasa ao ambadika izay rehetra nandrany. Programantsika rapitso maraintsika miverina somatsara eto amin'ity toerana ity, miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra tsika ao anatin'ny fotoanan'ny fandraisana ny firaisana latabatra amin'ny tompo rapitso maraina amin'ny fito eto amin'ity toerana ity, dia manasantsika rehetra ao anatin'izany fotoana izany. Ny amin'ny herinandro tsisy miova ny programantsika, ny programan'ny sekoly arak'izay efa mahazatra antsika isaky ny latsinainy, ny talata, ny alarobia dia misy daholo ireo fotoan'ireo amin'ny fito maraina etsy amin'ny soprety ao amin'ny rihana faharoa, ary anasanantsika koa izany fotoana izany dia raiso ny anjaranao latsinainy tsika miaraka miaina ny sekoly ho an'ny fanasitranana, ny talata ny famahana olana, ny alarobia ny sekoly ho an'ny tokantrano dia tsika rehetra samy indray vokatra ao ambadika izay rehetra
anasan'Andriamanitra atsika zany programa atsika koatran'izay ny zomatsika miverina somatsara ihany eto amin'ity toeranyity amin'ny 4 ora tolakandro voninahitr'Andriamanitra tsy adinoana ny fotoana atsika manaraka fotoana goavana be satria indray mandeha isa-taona ihany tsika mankalaza an'io dia mankalaza ny anniversaire amin'ny asa fanomponitsika amin'ny 3 jolay ho avy zao alahady io fotoana io dia anasanantsika rehetra koa zany fotoana zany any amin'ny espace rilatsio amin'ny lalany bypass iny misy izay toerana izay anasanantsika rehetra ao anatin'izany ny fandraisana anjara dia araka ny fanambaratsika 5 alina ariary ny olo-dehibe 5,3 alina ariary ho an'ny ankizy latsaky ny 10 taona dia manasantsika rehetra iaraka ifetitsika iaraka nome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany fotoana fankalazana ny anniversaire zany zay ny programantsika raha vonina ianao andray anjara ao anatin'izany dia manantona ny pasteur sandratra ianao sady manontany ny andinidininy amin'izany ndao hitsanganitsika manasanao dia satrato tananao dia dao hivavakatsika misaotra rahay amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto amin'ity toerana ity androany misaotra satria ianao no nitasy sy nanambina ny tsirairay avy ary ianao no mitondra sy ny tantana ny fiainanay manontolo androany izay miverina manome voninahitra anao sombiny avy tamin'izay rehetra nitahina sy nanambinanao anay dia ndreto izay manome voninahitra anao amin'izany mba kasitrao fanatitra tena kasitrahana tokoa eo masonao voninahitra narinao ny fanatitra rehetra ny tsirairay avy izay nitondra ny fanatitra ny sakrifisy ny apafolo-karena dia ianao no mahita reny rehetra reny ary ianao koa no anambina ny fiainany tsirairay avy tao amin'izay rehetra koa nafono ho an'ny fanjakanao ho anao ny voninahitra anao ny tera sy nylaza amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafitsika voninahitra Andriamanitra Alleluia. Mofofany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao-tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo saotra ny tompontsika ny amin'ny fahafenoan'ny fotoana androany ny amin'ny teny-pamerenana sy fampijorona antsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataovy azo antoka ny fonao an'Andriamanitra ataovy azo antoka fotsiny Andriamanitra amin'izao fotoana izao mijery ianao mino amin'ity takarivo-ty fa miova ny zavatra rehetra ninona zavatra rehetra mety hoe sarotra hatramin'izay dia ho amorain'Andriamanitra zany manana antoka fa ny fonao fantsona hoentin'Andriamanitra tsy lovana ny lalanao ny efitrefitra rehetra eo amin'ny fiainanao dia ny aizina rehetra ao dia ho azavainy ny toe-panahinao daholo izany rehefa mety amin'Andriamanitra ianao tsy azo sakanina amin'ny famira-piratanao manomboka hatreto tsofoko rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta andesa hita ny tanan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao tsy ho raraka izany fa ny tompombanao ho lohalalina sy ho vodilalanao tsisy arombakanao amin'ny tanan'Andriamanitra zany fa ny fahombiazanao dia androso amin'ny famira-piratana tahaka ilay nambaran'i Joba hoe ary amirapiratra lavitra loatra no tatao vovonina ny andronao na dia sendra nanjompona azy teo dia ho tonga tahaka ny maraina amin'izay tsofoko rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambinina ny fanahinao ihany koa izay zavatra nikatona hatramin'izay sokafana amin'ny anaran'i Jesosy izay zavatra rava hatramin'izay ho ahorina indray amin'ny anaran'i Jesosy izay zavatra very hatramin'izay Andriamanitra no hitady azy ary amerina azy eo amin'ilay toerana tena mapety azy ny avroeny avy amin'Andriamanitra anjaranao satria miverina marina amin'Andriamanitra ianao raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mahitanao salama miala eto ny aretina sy ny fanahintaina esorin'Andriamanitra ny rofy afahan'Andriamanitra fivitosana ho esorin'Andriamanitra ny kansera ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy ny any anatinao rehetrarehetra no amboarin'Andriamanitra ro fery anaty rehetra maina amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy mandana fa tsara toetra be amin'izay ianao tsara fanahy ianao tsy raha arak'izany ianao mijoroa izay anohatra anao fa ho fahavalon'Andriamanitra izy mihainao tsara ve nareo androany satria nahoana tsy asa saina ianao anozina nizanizy fa Andriamanitra no hiasa hiady ho an'izay olona mijoro amin'ny sitrapony ny anjara voatendro anao tsy maintsy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta vavakantsika eo amin'ny firenena Andriamanitra raiky mivavaka izay ao Madagasikara vavaka izay mba ho tanteraka eto amin'ity firenena ity ny planinao sy ny programanao
afaka nova sy kasika ny fon'olombelona rehetra nizanizy ianao feo atananao na ny fon'ny mpanjaka azy araka ny teninao. Mino Andriamanitra ny fahatsaranao sy ny famelan-keloka feno avy aminao afaky niasa eto Madagasikara amin'isana mbaratonga ny rehetra hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Fantatra tombo fa rehefa tena hiasa ianao tsy misy masakana ary tsy misy arombaka amin'ny tananao mandrakizay. Apetrako apela tananao indray ny olona tsiray avy ao anatin'izao fety zao Andriamanitra mba izy fiadanana fitsarana tsisy fahafatesana Andriamanitra, tsisy loza, tsisy fanahavery Andriamanitra, fa mba hiombona sira hitateraka aminao malagasy rehetra, hiaina sy sitraka ny fahatsaranao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Vonjeo zay Andriamanitra, mila anao zay Jesosy mba hanjaka eto ny tena fifohazam-panahy marina, mba tena iseho eto Madagasikara ny voninahitra ao, tsy ho very zay malagasy fa mipilana sy programa mpamonjena avy aminao, misy ho amikely fa manaiky zay reto vonona mijoro amin'ny fahamarinanao, mandeha amin'ny fahatahorananao, anao zay fakasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Itanareo ny Jehovah ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra foninareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadarana amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Azadino vaovao kely alohan'izy elantsika eto ny mariana fa io fetiny hvkl amin'ny 3 io mahatonga antsika mandoa ihany koa le 50 000 ariary dia atao serotsaka tanteraka ho an'ny centre zay ho ataontsika eny bypassy mitombony rehetra tsisy andrombinana tsy misy analano. Noho izany sady sakafotsika ny fetytsika ny okalazysika no mahazo tombony ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra amin'izany. Samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra veloma tompoko.